Tafaraka indray isika tompo lasy tompo vavy atao anatin'ny miara-manonja izay miainga eto amin'ny MBS Anosipatrana raisinao amin'ny alalan'ny onjam-peon'ny radio MBS FM 580.4 raisinao ihany koa amin'ny alalan'ny onjam-peo amin'ny radio Mada amin'ny faritry ny modulation de fréquence na ny FM izany 100.4 na ny 100.8 eo ihany koa ny ahafahanao manaraka amin'ny tambajotra tserasera isasokajana izany dikan'izay na ianao eto Madagasikara na ianao any andafindrika dia afaka manaraka tsara izany fandarana miara-manonja miainga eto Anosipatrana izany. Manderina ny arabo mba hampirarintso antsika mianakavy satria dia tafaraka indray ny tisymanina ianareo manaraka ny fandarana izahay manatotosa sy manolotra izany fandarana izany ho anareo rehetra tsy akanavaka dikan'izay dia iara-dalansika ao anatin'ny ora roa mahery ao anatin'izay fandarana miara-manonja izay. Maromaro ny lohahevitra ho resahana eto, eo ny resaka politika mazava loatra, eo ny resaka toe-karena satria dia misy ny société lehibe tranombarotra aty Afrika izay nampiasa vola teto Madagasikara kanefa dia miala eto noho ny anton-javatra maro samihafa maha société ny société tompoko dia mitady tombom-barotra izy reny fa tsy hoe dia hanao asa soa akory mitondra soa ho an'ilay firenena iasana izy sy hanaovana varotra satria miteraka asa ao amin'ilay firenena fa rehefa ratsy kosa ny atao hoe vokatra izay hitany any amin'ny foibe satria tsy maintsy misy ny atao hoe évaluation amin'ny lafiny maro dia tonga hatrany amin'ny fanakatonam-baravarana izany no atao hoe fitantanana matianina tsy hoe manara-penitra fa matianina tsy misy amateurisme amin'ny resaka ekonomia eto ambonin'ny tany amin'izao fotoana izao fa dia azakazaka fifaninanana hatrany ka izay tsy maharaka ny fifaninanana dia taraiky ao anatin'izay sehatra izay aiza ho aiza Madagasikara ao anatin'izany hoentintsika eto ny famakavakana momban'io fa eo ihany koa araka nambara teo ny resaka sosialy ihany koa tsy maintsy resahana eto ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny satria dia fanontaniana baraingo be no mipetraka ankehitriny hoe manahoana ny hoaviny ity Madagasikara ity atsoatsy afaka eritaona afaka roa taona afaka 10 taona afaka 10 taona afaka 15 taona afaka 100 taona manahoana zany malagasy sy Madagasikara izany. Izay no ela tongolasy sy tongovavy fa afaka minitra vitsy dia isy ny vahiny avy hatrany hiakatsehatra eto hitondra fanazavana any amin'ny faritra izay misy azy zany ary dia namako faniry namana mavitrika avy hatrany no hiaraka amin'izay vahiny izay aorianan'izay moa dia mitoy hatrany ny fandarantsika sy ny famakavakana isan-karazany faniry razafy manatany anao sehatra ry. Eny ary dia taky ny mahazatra rena Rabe Mananjara miarabanao dia miaraba ny teknisiantsika miasa mafy ao ambadiky ny sary sy ny feo mapita ny fahazoantsika rehetra ny fandarana zany amin'ity androany ity fa 5 ny volana Aogositra zany hoe alarobia zany amin'ity androany ity ny vahintsika dia rem-pianakaviana avy any Bongolava any matetika miakatra antsehatra Bongolava ary rariny sitsiny zany satria dia manakambara izy ireo mahakasika indrindra ny fiainan'ny firenena amin'ny ankabeany rehefa miresaka Bongolava isika dia distrika roa no mandrafitra izany faritra izany dia Tsioromandidy sy Feno Arivobe no mandrafitra izany faritra Bongolava izany fa andrasantsika ihany koa ny fahatongava ny solombavamboaka ny Madagasikara voafidy tao amin'ny distrika fahadimy na boribory tamin'ny fahadimy dia fetra Ralambozafo zany no hiaraka indray amintsika amin'ity androany ity maromaro ny zavatra horesahana miaraka amin'ny solombavamboaka fetra rehefa aveo ny raharaha-pirenena ny raharan'ny antoko fa raha izay raharan'ny antoko tiako Madagasikara izay dia efa fantatsika zany ny fanetsiketsehana ny tanora tiako Madagasikara amin'ny alalan'ny fanofanana izay tanterahana amin'ny sabotsy izao eny amin'ny
QG Belair araky ny efa mahazatra ny rehetra zany. Akoatrizay dia hanao ny redynamisation ihany ko ny boribory tany fahadimy ka anazavy izany miaraka amintsika eo ny solomamoaka ny Madagasikara fetra Ralambozafy any amin'ny faritry Menabe any ihany ko raha tsisy ny fivana dia ny filoha pitarika ny antoko tiako Madagasikara ny filoha Marc Ravalomanina ko dia mety hany azotsika ireo lafim-baovao samihafa zany ny any Fianaratsoa dia arabaina na vita ny hetsika ny team Fianaratsoa zany tamin'ny alalan'ny famorana faobe zany nitarihan'ny dokotera Elize Panesiketsika sady tokony andraikitry ny antoko tiako Madagasikara. Ny faritra samihafa marobe ianareo no mandefa ny ezaka hataon'izany antoko tiako Madagasikara izany aty amin'ny miara-manonja dia tatera araky ny azonina ny vaovao efa noresana moa zany fa dia manana ny calendrier ny boribory tany faefatra any amin'ny faharaiky ambin'ny folo ny volana septambra ano any manana calendrier ihany ko ny district Navaradrano amin'ny alalan'ny Ambohimankakely amin'ny faefatra ny volana septambra ny any Andorano fotsy any ireo faritra marobe tahaka ny any Vakinankaratra ihany ko dia mihetsiketsika ny any amin'ny faritra Atsimo Atsinanana any efa misy district mandefa ny vaovao samihafa zay voray ianareo zay manomana ny handray izany redynamisation izany mazava ho azy dia mifandray amin'ny birao nasionaly ianareo na amin'ny birao politika ny antoko tiako Madagasikara izy ireo no manana ny calendrier amin'izany rehetrarehetra izany fa izahay moa zany dia mitatitra ny vaovao sy ny endriky ny fanentanana fotsiny ihany ao anatin'izao famelomamaso ny antoko tiako Madagasikara izay. Ny famelomamaso dia eo aloha zany ny fanomezana ireo vaovao mahakasika ny antoko tiako Madagasikara eo ihany ko ny fiofanana zay mipetraka ao anatin'izany antoko tiako Madagasikara zany dia ny resaka leadership ny resaka idéologie na ny foto-kevitra ijorony sy ny lalan-kevitra sy ireo programan'asa samihafa zay izorana zany antoko tiako Madagasikara zany fa ao anatin'izay redynamisation na famelomamaso ihany ko dia misy ny fandaminana anaty ny amin'izay mety ho fampihavanana anaty ny amina olana samihafa mety ho sedraina tany aloha tany tsy miala amin'izany ny raharaham-pikambanana sy ny raharahana amin'ny akapobeany ka anarareo tan'izay ny siny zay fandaminana anaty zay eny amin'ny sehatra samihafa zay misy atsika eny na ny amin'ny commune zany na ny anevo ny district zany rehetrarehetra zany mba hampatanjaka ny antoko ary farany dia ny fikolokoloana ireo mpikambana na ireo mpikambana teo aloha zany hiverina ao anatin'izany antoko izany na ireo mpikambana vaovao ary amin'ny alalan'ny fanomezana ny karatry ny antoko no marika voalohany zany fa mpikambana ary mietsiketsika ao anatin'izany antoko izany. Zay ny endrika amin'ny akapobeany fa marobe moa no mbola azo resana amin'izany famelomamaso zany ary dia mihetsika ho an'izany ny antoko tiako Madagasikara. Iresakitsika rehefa aveo ny hetsika zay ataon'ireo diaspora any ampitan-dranomasina any zay manao zay tena ezaka maro mihitsy zay ahafantarany zao tontolo zao ny olana sedrain'ny firenena sy ny vahoaka malagasy ao anatin'izao fitondram-panjakana izao ka misy ny hetsika zay tanteran'izy ireo teo anao ny lançon zay misy ny fanatanterahana ny fivoreny ny MEDEF zany ireo entreprise zay aty amin'ny tany mampiasa na ny ampahany manontolo ny teny frantsay nanomboka omaly io ary faran'androany zay fivoreny MEDEF izay ary dia mbola isy ihany ko ny hetsika ho tanterahan'ireo RMDM diaspora ny velany any dia ho resahantsika eo zay rehefa aveo iresaka ihany ko tsika ity lalam-panorenana ity satria dia betsaka ny adefitra mahakasika izany lalam-panorenana zany ezahantsika moa zany no andaminana amin'ny fotoana ahafahantsika miresaka izany rehetrarehetra izany. Ny namako Rina Rabe Mananjara mbola nanomana fanadadiana rahan-toekarena mahakasika ity resaka Shoprite ity sy ny enjeu ngezabe ao anatin'izany rehetra izany dia rehefa aveo zany ho resahantsika fa efa nambarany Rina Rabe Mananjara teo fa manana vahiny isika reny mpianakaviana no akaritsika antsehatra zany amin'ity maraina ity satria dia reny mpianakaviana no marary mitaraina ny zava-misy any amin'ny tontolo misy azy any ary rary ny sitsiny zany satria dia ny vehivavy raha teo no betsaka eto Madagasikara ary zany raha teo koa no antotanisa eto ambonin'ny tany amin'ireo fito lavitrisa na 7 miliara na vahoaka ponina eto amin'ity planeta tany ity dia mbola manatombo aloha zany ny roapahatelony dia saika andrem-bavilanitra avokoa
dikan'izay dia andrembavilanitra no miaina ny zava-misy iny anivon'ny tontolo samihafa ihany ka mba hanaovan'ny raim-pianakaviana sy ny tovolahy ezaka ihany koa mba hiresaka sy iaina zany raharam-pirenena zany fa tsy de tena hoe ny vehivavy ihany akory no manana andraikitra fa isika rehetra dia mifameno ao anatin'ny raharaha tahaka izao. Ramatoa Andrinena Mahagaga zay no vahintsika izy dia anisan'ny mpikatroka RMDM any amin'izany faritra Bongolava izany mpanetsiketsika izy ary misy disika roa isika Feno Rivo be sy Tsioromandidy ao anatin'izany Bongolava izany. Miarabanao Ramatoa Andrinena tonga somatsara eto amin'ny miaramanonja. Miarahaba faniry ary misaotra nareo nandray miarahaba koa vahoaka Bongolava rehetrarehetra ary miarahaba ny pon'ny Madagasikara rehetrarehetra koa. Faly amin'ny fanasanareo ny akatreto fa tena maheno maharary izahay eo amin'ny faritry Bongolava. Ny antony dia noho ny tsy fandriam-pahalemana. Ny tsy fandriam-pahalemana dia tsy misy fiedanana mihitsy, tsy misy torimaso ampy Bongolava fa tena simba tanteraka hatrany Feno Rivo be ny mpitondra omby. Tsy misy zavatra tomombana tsony ny toe-karenan'ny Bongolava amin'izao. Fa tsy fantatray na inona fa dia tsy mandry fahalemana tokoa Bongolava na atoandro na alina. Miala any Feno Rivo be tonga dia Kadinondro fa zay faritry ny Bongolava tsy misy fandriam-pahalemana zany. Bongolava moa dia 30 communes. Ny fitambaran'ny Feno Rivo be sy Tsioromandidy dia 130 fokotany. Io zavatra io dia tena mampalahelo ny toerana ao Bongolava satria Bongolava anisan'izay avokavoko Madagasikara tokoa. Nefa amin'izao fotoana izao dia tena mikorotana. Ny zavatra hita moa zany dia ny tsy fandriam-pahalemana, ny kolikoly, ny fanaovana raha matahora isan-karazany. Ny zavatra mampikorotana ny Bongolava dia izao hoe misy député anankitelo zany no atao hoe faritry Bongolava. Roa Tsioromandidy, ray Feno Rivo be. Ny ao Tsioromandidy anankiroa nefany ny anankiray isamizy ihany moa fa zahay tsy manavaka, tsy hoe misy resa politika na fa samy avy IRD le député. Ary ny gouverneur koa mino fa IRD. Nisy fivoriana zay namorina tao amin'ity tsy fandriam-pahalemana ity ihany. Ahoana moa ianao olona solombava, ianao ane zany ny solony vavanay vahoaka e. Ianao député IRD io, ianao ny vahoaka no nifidy anao, rehefa tsy mifanaraka amin'ny sitraponao ve zany zay tenen'le vahoaka dia mba fangatan'le vahoaka dia mangataka amin'ny gouverneur, tonga dia teny ratsy tsy valahara no nentin'ny mivoaka, teny tsy fandreo masim-bahoaka mihitsy no nentina mivoaka ny salle. Dia nanomboka teo ny tsy fanarahana izy sy le gouverneur. Dia mikorotana ka io député io zany za moa tsy afaka hanonona ny anaran'olona fa dia zay hoe eo manaraka ny fitondram-panjakana izy fa dia tena manao tsindry hazo lena, tsy azo ifampiresahana mihitsy. Tsy azo ifampiresahana mihitsy. Dia any koa misy an'le député zay tsy miankina. Io zany no mba ieteran'ny vahoaka nefa amin'ny maha-olo-tokana azy tondro-tokana tsy mahafoy ao. Ka angamba tsy isy amin'ny médecine an'ilay député zay tsy ao anatin'ny fitondrana fa indépendant angamba ny filaza azy. Manao zay hoafany izy fa izy rery ve havita fokotany firy sa io député dia mifanosona amin'ny vahoaka mihitsy manara-dia misy an'iren'le fikorontanana an'ireny mandeha izy fa nefa tsy hoarany daholo fa ny anankiray tokony ho namany zany dia mipetraka fotsiny. Za manko tena te fantoka kely aloha fa rehefa aveo resaka ihany tsika amin'izay adevitra zay fa tena tiako ifatohan'ny adevitsika ty resaka fandriam-pahalemana ty. Matetika rehefa miresaka Bongolava dia Tsioromandidy fa Feno Rivo be fantatritsika fa tena lavitra le Feno Rivo be ary sarodalana. Feno Rivo be dia tiantsika ihany zany milaza fa raha avy aty amin'ny route nationale numéro 1 zany mandeha dia tonga ny Feno Rivo be fa azo atao koa makany amin'ny route nationale 4 zany avy any Mahitsy no mitsofoka dia tonga ny Feno Rivo be ihany koa zany misy lalana maromaro zany. Feno Rivo be marina fa tsy dia tena avy any ianao fa ny
toerana misy anao tsiromandidy fa ianao dia misahana andraikitra ho an'ny faritry bongolava dikan'izay de mety mpivezivezy any afeno arivo be anao raha matoa antry ny aina ny fiainany vahoaka ny afeno arivo be ao anatin'izay tsy fandriam-pahalemana zay efa natsidika eo kely ihany le hoe mandriandriranandro bongolava fa na izany hoy za hoe sarodalana resaka fiompiana ombya sy resaka voly tena mampatanjaka ny feno arivo be sy tsiromandidy fa ny vatosoa ihany ko matanjaka be raha vao miresaka bongolavintsika mba azonao resahana kely ve ny zava-misy ihany ao anatina minitra vitsivitsy ny zava-misy any feno arivo be voalohany ny mahatonga ny tsy fandriam-pahalemana akaiky de akaiky indrindra de ny lalana tena sarodalana i feno arivo be misy ihany koa le mpitrandraka vato olotsotra fa manana ny taratasy ny ara-dalàna misy anefany reo milaza fa avy amin'ny fitondram-panjakana de tsy fantatra itsony zany le fanakorontanana fa lasa le vahoaka tokony hisitraka an'le tombotsoany tsy misitraka fa lasa olotokana no misitraka de ao mahatonga an'le tsy fandriam-pahalemana voalohany ny amin'ny resaka omby indray de tsy fantatra hoe dahalo avaizako ny lalana moa ratsy ny tomobile tsy afa mandeha mafy raha feno arivo be ny taloha raha miala eo Tsiromandidy ianao zavatra tapakandro fotsiny de tonga eo fa am'izao fotoana zao tena matory an-dalana ianao ambohitromby zany zao adiny firy zany fa efa taloha zany zavatra adiny 3 fa zao izy efa tsy vitan'izay ty andrepotsy tsy vitan'izany tsy vitany adiny 4 adiny 3 tsony ny lalana ratsy tena ratsy ary nefa niny de fampanantenana voalohany na tonga ny olona nandray ny fanjakana am'izao de iny fampanantenana hoe hamboarina ny lalana feno arivo be mainty rano Tsiromandidy nefa hatramin'izao hatreo amin'ny tetezana vao mivoaka ny Tsiromandidy de fa mila ho bataina angamba ny tobile olona firy manosika zay vao afaka na ny ataoko hoe fiara tsy mataho-dalana ary tena tsy afaka mandady vao mandeha ka na ny dahalo ary mora aminy mandray fepetra ary ny mahagaga de manana basy tena raitra ny dahalo aty feno arivo be feno arivo be ary tena manana kalaknikovy manana satria matetika de misy faty olona am'ireny zay no natonga an'le hoe tsy de misy tsony ny mpitondra omby sady izy koa moa lany any toerana le omby fa lany ny halatra any zay manana de avy zay manana de tonga ny mpangalatra zay manana de tonga mpangalatra de efa matahotra ny olona lalana tsy azo idifirana tsony afaka miresaka venao hoe commune izao feno arivo be no tena hoe zone rouge zany na faritra mena raha tsika miresaka zao marina fa mety hoe faritra mena amin'ny akapobeny satria zay le tsy fandriam-pahalemana matanjaka be mihitsy any bongolava fa mety tena misy zone rouge mihitsy tsika miresaka an'izany manko mba ho fantatra le fitondram-panjakana koa inona ny zavatra tokony ataony no fanandrefy azy iny aloha tsy azoko avahana hoe atsy ny zone rouge na atsy satria lasa zone rouge tateraka mihitsy ny lalana iny lasa zone rouge tateraka mihitsy ny lalana iny na eto Tsiromandidy koa makany be matazana makany amin'iny lalana miakandrefa masolo sy ny karazany de efa lasa zone rouge ny zavatra mahatonga an'izay eo de zao hoe le fitondram-panjakana mihitsy tsy manara-maso atao inona reo gendarme mivangongo be eraky ny Tananarivo sy miaramila reo raha lefa makany mo le lalana tsy mba azo amboarina ve tokony mba isy projet lalana any fa tsy hoe de hojerena am'izao foana izao sa miteny aminareo sa mijoro vavolombelona fa i bongolava no atao hoe afokavoko Madagasikara faharoany laotra fa am'izao izy tena simba tanteraka satria zay tsy mifanara-kevitra zany de zay hoe tsy maintsy tifirina de maty vao tamin'ny vina zao nisy olona efatra zay no mba zavatra mampalahelo amin'ny faritra na iny ry monsieur Faniry na de ataoko hoe voasambotra ary le olona ao ihany le zon'olombelona de tsy tonga any amin'ny fitsarana misy fitsarana any Tsiromandidy misy tsy tonga any amin'ny fitsarana fa tifirina eny an-dalana eny
maty le ka anambara ratabe ve zay ambara ratabe zay de efa nisy koa teo Tsinjoarivo 22 de efa nisy koa teto Tsinjoarivo akaikiny Akadinondry fa maninona kay mba isian'le fahamarinana oentin'eo amin'ny fitsarana izy de ho hita eo raha tena meloko atoko fa tsy hoe tonga de any an-dalana any de tifirina de samy tsy fantatra hoe inona ny antony inona ny zavanisy natonga azy ireo ny tifirina de fanandefa taratasy am'izay moa zay any amin'ny fitondram-panjakana maefa isany fa tsy fantatra izy eo valiny satria mampalahelo tsisy zoany le olombelona raha ohatra ka hoe zay manao ratsy rehetra tsy ho hita pirofo ary ren'olo reny koa ne raha mangalatra mety misy maniraka reny mety misy fa inona ny tifirana azy fa aloha andeha ny ankety de ho hita eo de ohatra zany koa raha hoe amin'ny resaka tanimbary resaka tany io de mahatonga zavatra be da be tsy filaminana amin'iny faritry Bongolava iny satria ny mpiavy le olona avy milaza manataratasy ny tanin'olona fa tanimbariny tao anatiny 15 taona namelomany vady amanjanaka fa tao anatiny 20 taona de tonga le olona anankiray de hoe avy ety Andrenivohitra ty de hoe anahy io de misy taratasy de vao mamaly an'iny le olona de samborina ary ny zavamagaga tsy misy cachet le convocation lazaina hoe mandeha ary nareo fa tonga de listan'le olona fotsiny de amin'ny carnet kely de alefa iny de atao zay hazahoana an'ireny olo reny fa raha vao tsy manantona any zany de hoe misy zandarma maka hony de nefa tsy hitanao hoe aiza nitondrana azy maliny zay adevitra resanao zay fa mbola verina ihany atia feno Rivobe zany ny fiainan'ny vahoaka any satria tsika moa zany rehefa miresaka de zay koa mba novantsika anfy any raha ohatra ka mba misy ponina avy any fiainan'ny Rivobe zany de afaka mivahiny somatsara izy fa ararotiko moa zany no atongavanao eto manahoana fiainan'ny vahoaka any azo iainana ve ny zava-misy za tsy olo mandidy mino fa efa nisy mivahiny teto any ry anjara sy ry namana samihafa zany fa feno Rivobe amin'ny akapobeany mihitsy satria matetika manko rehefa lavidavitra le toerana de ohatrany hoe tany lavitra andrina le andrina manko zany fitondram-panjakana le izy zany fa zay le mba tiako antanina aminao hoe mbola zakan'ny olona ve ny fiainana ny zava-misy feno Rivobe aloha zao de azo lazaina hoe tany lavitra andrina fa miezaka aloha le sorombavambahoaka ao tsy afaky ny tsika tsy afaky ny tsara olona fa mba miezaka izy fa nefany zay teneniko anao tamin'ny voalohany tondro tokana tsy mafoy ao le fitondram-panjakana tsy mijery amin'ny alalan'ny tenany no anaovany asa soa amin'ny alalan'ny tenany no anaovany fanamboarana zay zavatra zay nefa tsy ho vitan'izy irery de azo lazaina hoe mijaly ny ponina ny feno Rivobe azo lazaina hoe tena maizina ary mindraindray ara moa de misy tsy fatoriana tanàna misy eny tanimbary eny no mamoriporina manao trano aloha satria na ny vary eny ara de misy mangalatra raha akizy ary ny zavatra magaga fa ao feno Rivobe misy an'izany hoe akizy ampendrasina zavatra eo de tonga de misy mibata manahoana le resaka hoe misy ny eo ihany ny tafika zany ny zandary zay manao ny asany any ambanivohitra fa ny jamasy ny zazamainty miasa ve izy reny satria to nisy an'izay fananganana rafitra ho an'ny fandriam-pahalemana fokon'olona zay na natsangana ny jama izy moa azo lazaina hoe faniova zay anaran'izay hoe zazamainty de zazamena ny zavatra hitako aloha tsy hoe za miaro an'le tompon'andraikitry ny zazamena na zazamainty fa ny zavatra hitako de izao le zazamainty tena manao ny asany fa noho ny tsy fahampiany le fanampiana azy no mahatonga azy ndraindray misy olombelona moa tsy alany zany misy manao fadisoana ihany fa ato amin'le maramila koa ndraindray manambany andry zareo de lasa misy tsy fanarahana tsy mirindra le asa fa za asa tokony irindra le izy na ny zazamena na ny zazamainty na ny reo mpitandro filaminana ny alefa an'ireo tokony irindra le asa fa
noho ny reto hoe avy ety amin'ny fanjakana de indraindray a rehefa kimamamo sy mananana de manao an'reto zaza mainty reto koa de avy am'izay keo hoe forano mafana de avy le izy mifandona de lasa le tanàna misy azy a no ohatrany hoe mipiripirina matahotra miraviravy tanana zay le izy ya maraparantsika ramatoanitry ny eny teverina kely ako anisan'ny manetsiketsika ny fanoherany ianao any amin'iny faritry Bongolava iny zany a amin'ny akabe mba tiako resahanao kely eo anatina minitra vitsy zay mba ezaka ataonareo zay ny antony mahatonga anareo mijoro amin'ny zava-misy amin'izao fotoana zao satria ozy izy ianao hoe lasa kilabao le any amin'le zay manko mifampintina an'le resaka ao zany any amin'ny faritry Bongolava raha ny zava-misy amin'ny akabeny eto anivon'ny firenena de zay zavatra engamba mba tsara ihany mba resadresahanao kely ihany lafo ny fanoherina ny antony mahatonga anareo mijoro ao anatin'izao raharaha zao ianao ve aloha niatrika an'le fiona be mpanohatra teto eny ary ndao ary arak'izay teninao zay moa de misaotra anao nametraka an'izay fanontaniana zay za anisany manetsiketsika ny hijoroany RMDM any amin'ny faritry Bongolava satria ny loha hevitra hijoroan'ny RMDM sy lay tao amin'ny fikaonan-doha le natao tamin'ny andininy voalohany sy ny andininy faha-efatra amby folo maharinanay andiny voalohany felan'ny filoham-pirenena andiny faha-efatra amby folo very kely de mahalinanay zay zavatra zay koa te hijoro amin'ny fahamarinana te anarina ny firenena zay hitanao moa vatako renim-pianakaviana zany renim-pianakaviana zany a maharary raha misy manjony zanany ka amin'izay fotoana zay a de tiako a ny hanamarina fa hanangana an'io RMDM io manerana ny Bongolava sy Fenorivo be zay ary hanomana an'izay zay a atoato ny antony de mijaly loatra Bongolava tena lasa mijaly zany atao hoe Bongolava zany taloha tsy ataoko hoe Tsoromandidirery na i Fenorivo be io zany vary sy omby miakatra avy any zany tena marina zany tena zavatra riare mihitsy riarean'ny Bongolava am'izao tsisy zany halatra eraky ny tsena matoa misy omby mijanona eo de miditra eo ny gendarme miditra eo ny ana de tsy ara-dalàna ny bokindreo de fourrière de any iny de tsy hita tsony tsy fantatra tsony na omby halatra mariny reo tsy fantatra tsony na tena fananina atao le izy de noho izay mba hatokisanay hanananay andraikitra hiaro ny firenenay de ataonay ara-dalàna ny RMDM etsiketsehana ara-dalàna ny RMDM satria tsy hanohitra botolo fotsiny zay fa apetrakay araky ny lalàna zay ipetrahan'ny RMDM eny ary rem-pianakaviana ianao sady amarantsika zany no anao velomany mpijery atsika ianao inona fa misy fotoana indray mbola hivaniananao rehefa misy ny vaovao fa manahoana ny fidiran'ny mpianatra tena tebitebena ny idiran'ny mpianatra satria hitanareo zao fiainana zao ny laza ny filoham-pirenena fa hoe 0 ariary ny fidiran'ny mpianatra ny zavatra misy de tsy zay fa 3 alina ka hatramin'ny 7 alina ny aiza io ny amin'ny fidiran'ny mpianatra amin'ny fanjakana 3 alina any amin'ny EPP 7 alina any amin'ny CEG ka amin'izao toerana misy atsika zao hoe aiza no ahitana an'izany raha aminay manko amin'iny ambanivohitry Bongolava iny de farany kely 3 ny zaza ndray mianatra ka zaza 3 ndray mianatra zay aiza no ahitana an'izay ny table mbola etsy ny kojakoja-pianarana mbola etsy aiza no ahitana an'izay voly zay ianao nefa andro alina tsy ataoko hoe tiako poketrako ty fotsiny mikisaka amin'ny toerana de atsona any amin'ny mpitandro filaminana de isanandro tsy maintsy misy olona atsona any amin'ny mpitandro filaminana amin'ny zavatra tsy de hitako hoe manahoana zavatra azo ifanamboarana eny ary te an-tankely nandritra n'ilay Covid-19 ny sitraka tosika afameny vatsitsino sy ny kalitsino sy ny sisa tsy ny sitraka an'izany Bongolava tsy mbola nisy so de nisy an'le izy fa tsy tonga tany aminareo
io tsy fantatray aloha fa zay tsy natsony gouverneur tam'izany zay na natsony député RK tam'izany fa ny zavatra hitako de le député indépendant no mbana tsy haiko hoe namory vary na salam'izany de izy aloha tsy vary mora fa izy no mba nanao zay ho afa ny hoan'ireo tsy manana hoan'ireo tsy manana manantona azy satria hita fa tena latsaka katerena le olona ny marary tsy afaka mitsabo tena raha tsy olona manana manetsinetsiny zany oxygène sy anna zany tsy tonga tany aminay daholo zany tsy nisy an'izany bongolava fa de miahy ny tenanao ary bongolava zany taloha ray angamba na roa ny olona mahantra fa am'izao tompoko bongolava feno mahantra feno mpangataka ve feno mpangataka satria tsy manana tsony amin'iny lalana mandeha any afeno arivo iny ahitana olona mitazona satroka eny an-dalana eny taloha zany tsy nisy an'izany zany bongolava fa na ny vary eny tsaha le vijinjain'ny olona de misy manana amin'ny kitapo mihitsy le mitsipona an'ireny fa am'izao tsy misy zany tsy misy zany eraky ny lalana mpangataka no hitanao zay ny zava-misy amin'ny faritra bongolava tsisy disy fanantenana aloha bongolava ny zavatra hitako aloha zany de tsoroko eto hoe indraindray manko misy olona miteny anao hoe za mahay vava loatra tsy maninona na hiteny an'izany izy ao anaty tambazotra serasera ao fa zao zany bongolava zany net aloha fanantenana mihitsy fanantenana na amin'ny fahadiovana na amin'ny rano na amin'ino tsisy zany am'izao ny lalan'ny bongolava tena potika tsy hitako hoe inona no camionn'olona izy moa no alefany any afeno rivo be hopotehana any nefa ny mialy tsiro mandidy maketo ary efa camion firy no mijanona amin'iny lalana iny satria ao ny lavaka ao ny vita tipitopy aninanina fotsiny de matahotra ny olona tsy mandeha eny ara fa de ametraka ny velomitsika raha matoandro sy ny angamba eny ara de misaotra tanareo tamin'ny fandraisana de misaotra any vahoaka malagasy koa zay tsy misaraka amin'ny miara-manonja fa manaingy anareo feno rivo be mba tongava ty amin'ny miara-manonja hitaraina tanteraka an'io zavatra io fa aty sisa no azontsika hitarainana ka raha iainao tsika ny fitondram-panjakana de mba eno izay aloha fa jereo bongolava eny ary de misaotra ny vahintsika isika de raha matoa hanitrinena mahagaga zay ny vahiny teto amin'ny fandarantsika zany tamin'ity maraina ty zay nge le antom-pisiny fandarany mba afaka maneho hevitra ny vahoaka ny misehatra rehetra misy azy any afaka mitaraina izy ny zava-misy ary rehefa tena mihaino an'le fanazavandra matoa andritrinena teo zany tsika tena zay le resahantsika hoe tsy arakaraka le resahan'le fitondram-panjakana ety amin'ny sary akapobeany zava-misy iainany vahoaka hoe de tena efa mandroso Madagasikara anendrika amin'ny fahatarana atsika io mbola resahantsika mihitsy io hoe anentsika an'izany fahatarana fa inona foana moa zany ty fahatarana resahan'le fitondram-panjakana ty fa le fitondram-panjakana mihitsy eny no tara am'ilay fampandrosoana tara am'le asa ataony zay nampanantenainy amin'ny vahoaka malagasy hoe misy velorano 340 sy ireo zavatra maro zay nampandraiketiny sy nampanantenainy ho an'ny vahoaka malagasy zao no ataonay fitondram-panjakana ho anareo dia tsy tonga araky ny tokony ho izy dia rehefa tsy mahavita izy dia lay fitondrana teo alohandray no accuseny tara na hoe melohany ho tara zany zavatra tena tsy lôzika mihitsiny zany amina nalo izy io voalohany indrindra amina resaka communication na fifandraisana fa na eo amin'ny resaka ihany ko fampandrosoana dia tsy mitombony zany satria raha voakatsika ny antotanisa ary raha mpitenentsika Madagasikara ray manontolo ho amin'ny zava-misy amin'ny indicateur sociaux tonga de fatatsika le izy hoe tena lay Madagasikara mihitsy nipotika tao anatin'ny rotaona sy tapany de zay ny antony mahatonga antsika mametra-panontaniana finona foana moa ty resahan'ny Florajoel sy ireo mpiaraka aminy amin'ny hoe anentsika amin'ny fahatarana atsika fahatarana inona efa nandroso any Madagasikara tao anatin'ny 20 taona latsaka zay fa noho nitranga 7 dia niemitra lavitra be ny toerana misy a Madagasikara zany niemitra zany dia maro be ny azotsika resahana anatin'izay fiemorona zay fa ny zavatra ho resahany reny arabe mananjara rehefa aveo dia anamarika an'izay hoe fiemorana zay ary mitarika
ny fahatarany Madagasikara noho izao fitondram-panjakana zay manao zay andetrezana ny fitondrana ny firenena any am'izay tsy tokony ho izay ary mamodika amin'ny fiarikaren'ireo mandraraha eto Madagasikara sy ireo vahoaka zay mba mieritreritra fa itiany azy tsy manana koatra Madagasikara tsika ary tsy par accident kory no nahatongavantsika teto Madagasikara fa tendrin'Andriamanitra zany tsy hoe satrotsika kory de tany États-Unis tsika ny tany Genève tsika tany Suisse zany na tany Allemagne tsika niteraka na asa tany Bolivie na tany Rwanda na salam'zany fa matotsika tonga eto Madagasikara dia tsy par accident zany fa izany ny tendrin'Andriamanitra ho atsika karary ny sitsintsika raha mijoro sary-piaro am'ty firenentsika ty satria tsy manana akoatry Madagasikara isika ary isika dia mifamelona ato anaty fa tsy mifamodika ato anaty fa ny zavatra iainana am'izao fotoana zao dia ampifamotehana isika am'ilay pratika politika am'ilay tsy firarahiana ny vahoaka ataon'ilay fitondram-panjakana Rina Rabemananjara. Marina zany faniry raha zafy manantany miteny ianao teo hoe tara inona ihany ty firesahana hoe tara lavy ty ny tena marina aloha tsy tokony ho tara zany mihitsy Madagasikara ninona fahaizana amin'ny resaka hoe tara amin'ny toe-karena, tara amin'ny fampandrosoana sy ny sisa raha ohatra ka misy zay fahataran'izay dia aleo tsorina mihitsy fa tsy avy amin'ny vahoaka malagasy mihitsy no mahatonga ny fahatarana. Mety misy mansa miteny hoe ny malagasy kamo, ny malagasy atao hoe varimbarina amin'ity hoe moramora ity dia nahatonga fitenenana hoe pays de moramora sy ny sisa tsy miankina malagasy mihitsy satria ny malagasy tompoko dia oentina izy zany hoe tariana izy tariana zany manaraka avy eo arina fa misy ny mpitarika avy eo aloha iza moa mpitarika ny tompon'andraikitra isan-karazany ny tompon'andraiky mpanjakana ary zay no antony nametrahana ny tompon'andraiky mpanjakana hipetraka amin'izany hoe andraikitry ny mpitondra fanjakana zany misy ny mpitondra dia misy ny oentina ka raha ohatra zany ka tenenina ny hoe tary Madagasikara dia tsy miankina amin'le tariana zay fa miankina amin'ilay mpitarika na ny mpitondra zany dia eo no mipetraka ny atao hoe filazana tsy mitombona satria araka ny tenen'ny faniry teo hoe ailika any amin'ny hafa foana ny tsy fahaiza-mitantana, ailika any amin'ny hafa ny nahatonga ny tsy fahombiazana fa tsy mba misy mihitsy ny hoe fandinihan-tena sy ny fanaovana évaluation amin'izay zavatra natao zany tamin'izay politika nampiarina teto amin'ny firenena indrindrandrindra eo amin'ny resaka toe-karena. Raha voareraka ny toe-karena dia tsy maintsy reraka ny firenena iray manontolo. Raha voareraka ny toe-karena maneran-tany dia fiainana izao tontolo izao mihitsy no fadiranovana ao anatin'izay. Isika malagasy mbola tafiditra ao anatin'ny hoe sahirana maneran-tany ary anisan'ny hoe fadiranovana mihitsy amin'izao fotoana izao kanefa zay vahiny miresaka tompoko tonga eto Madagasikara dia miteny daholy na ny afrikanina tonga eto na ny kely-maso ny aziatika tonga eto na ny amerikanina tonga eto na ny any amin'ny kontinanta afatra any amin'ny Oceania any tonga aty Madagasikara ary na tsy tonga raha fa mahita ny atao hoe arena isan-karazany eto Madagasikara dia samy laza daholo hoe tsy tokony hahantra mihitsy nareo ninona tenenina tsy tokony hahantra nareo fa ny ataonareo ihany no mahatonga nareo hahantra dia hoy moa ny tena milaza ao anatin'ny fanamariana hoe tsy hoe no ataonay fa ny ataon'ny olona sasatsasany ao anatin'ny firenena no mahatonga an'izay rehetrarehetra izay no natonga nireny resaka hoe fanofanana momba ny fahaiza-mitarika ireny tamin'ny fotoanandro nitondrany ny président Marc Ravalomanana tsy natao tao foana ireny tompoko tsy natao andaninandro ireny fa natao indrindraindrindra mba hitondra soa ho an'ny firenena ka dia zao ny vokany samy mitaty daholo zany isika rehetrarehetra ary ny fahavoazana raha toe-karena tsy misy hoe ny pomba ny fitondrana tsy voanio
na hoe ny tsipomba ny fitondrana tratran'izay fahavoazana raha toe-karen'izay fa samy tratra eo daholy ny akamarony zany hoe ireo malagasy maronisa zany hoe amin'ny 900 mahery zany no tratran'izay satria raha ny taremarika sy ny fanamarinana nataony ireo pay toe-karena maneran-tany anisan'izany ny banque raisapirenena tsy misy intsony ny classe moyenne eto Madagasikara fa na ianao mahantra na ianao manan-karena zany fa ilay hoe classe moyenne eo atenatenany eo zay nisy tany amin'ny 20 taona lasa mbola nisy tany amin'ny 30 taona lasa de fa tsy misy tsony ho atsika eto Madagasikara fa any amin'ny firenen-kafa raha miresaka ny Rwanda tsika zay firenena potiky ny ady no ny ady atrano amin'izao fotoan'izao zareo de fa miarina tanteraka ary mbola misy tsara mihitsy zay hoe classe moyenne zay ary io no maronis fa ny eto amintsika moa zany de fa tsy arak'izay intsony zany hoe izay no manazava ny mahafirenena tena farany izay mahantra maneran-tany any Madagasikara amin'izao fotoana izao mbola mahantra noho ny firenena miady atrano isika mbola mahantra noho ny firenena isehoana loza voajanahary matetika isika fa ny mampahantra antsika de noho ny tsy fahaiza-mitatana izay mitranga eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao lasa fisehosehoana mibetsaka lasa filazana zavatra mirentirenty sy hoe zavatra mahasarika ivelany fotsiny no atao hoe mahazivahana eto amin'ny firenena fa ilay tena marary an'ilay vahoaka zany tsy hita mihitsy aloha izay tena hoe vahaolana fa dia lasa vonjimaika lasa tselitselika lasa karazana hoe vonjy tavanandro sy ohatran'izany zay zany no zavatra misy eto Madagasikara misy mipotra kely etsy dia iny aloha ny asakazahana misy mipotra kely indray etsy dia iny indray ny tadiavana vahaolana tselitselika foana no zavatra misy kanefa raha ohatra ianao zany hoe mitondra firenena dia tsika fa tsy tenen'le teny hoe manara-penitra fa manahirana moa izay samy mana fandraisana ny manara-penitra ho an'ny sasany tsy manara-penitra ho an'ny sasany fa ny zavatra takina amin'izao fotoana izao amin'izao taona 2024 zao eo amin'ny lafiny fitantanana amin'ny ankapobeny mihitsy eo na fitantanana firenena na fitantanana tranombarotra na fitantanana orinasa rehefa mety hoe fitantanany de ny resaka professionalisme no takiny zao tontolo zao fa zany hoe amateur zany de tsy mandeha lalany zany kehitriny na inona atao fa raha vao miditra amin'ny resaka amateur ianao zany dia taraiky fa ny professionalisme na ny matianina no afaka ifaninanana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena raha ohatra zany miditra isika amin'ny tony resaka hoe shoprite tony zay nanakatom-baravarana moa zany ity tranombarotra lehibe izay manana ny foibe ny miainga ho Afrika Atsimo ity nanakatom-baravarana ho an'ny Madagasikara sy Uganda izay zany ny vaovao nafana tao anatin'ny 420 zay de tsotra fotsiny tsy tongatonga ho azy ny fanapahan-kevitra tonga hatramin'izany hoe fanakatonam-baravarana izany fa nisy antony tao raha vao miresaka tsika hoe tranombarotra na société na hoe zavatra activité zany mitovitovy amin'izay de tombom-barotra aloha ny ao an-tsaina tsy misy an'izany hoe anangana société na hoe anangana tranombarotra zany ka tsy tady tombom-barotra ary matoa zany tony shoprite tony tonga teto Madagasikara hatrany amin'ny taona 2020 izay nanana magazay hatrany amin'ny 10 teto Madagasikara teto dia hitady tombom-barotra no alehany eto fa tsy hoe andeha fotsiny ka hoe ndeha ampiasapiasa vola fotsiny amin'izao fa hitady tombom-barotra ahoana no ahafantarana ny tombom-barotra sy ny fivoarany tsy maintsy misy ny évaluation tsy maintsy misy ny fijerena amam-bolana na farafaty elany hoe isaky ny volana maromaro zany de jerena hoe nanahoana ny fivoaran'ny volaniditra ho an'ilay société ary any amin'ilay foibeny zany no manao an'izay évaluation zay rehefa miditra amin'ny fitantanana professionalisme tsy maintsy misy izay hoe fijerena ny vola miditra sy ny vola mivoaka izay tsara aloha mampasiahantsika fa tsy maintsy mampiasa vola aloha
ireny société reny any amin'ny toerana izay iasany zany, ary rehefa mampiasa vola izy satria tsy maintsy mila trano izy, mila piasa izy, misy an'ireo akipitsipitsany tsy maintsy an-tanimbola, ny rano, ny jiro, ny fiara, ny resaka carburant sy ny sisa izay zavatra rehetrarehetra ahafahana mampiodina an'ilay société dia tsy maintsy an-tanimbola reny na tiana na tsy tiana. Fa ho tambon'izay kosa rehefa manao an'ilay varotra izy, rehefa mandeha ny aktiviteany zany ao amin'ilay firenena, dia ny resaka fantsifana no fototra idiran'ny vola. Ka raha ohatra hoe maivana zany ny fantsifana dia lasa misy fiatraikany any amin'ilay fampiasam-bola akapobeny mihitsy le izy. Dia resaka momba an'izay hoe fialana izay, misy ny lafin'ny teknika tsy maintsy jerena ilay tompon'ilay société. Rehefa jerena zany le lafin'ny teknika dia natsapa mpitatana nytony sopray tony fa tamin'ireo firenena izay iasany izay nisy teo amin'ny 5 teo satria Afrika dia tsy tafavoaka intsony ny momban'ny Ouganda zany farany teo sy Madagasikara, fa nisy firenena afrikana ihany koa efa hoe tsy anisan'ny tsony koa zany, fa farany teo zany zao dia i Madagasikara tsy ho anisan'ny tsony, zany hoe ho ajanona tanteraka ny fisin'ny ity société ity eto Madagasikara. Inona ny antony? Ny antony dia tsotra fotsiny eo aloha zany ny resaka hoe fitotonganan'ny resaka hoe vola vahiny zany, resaka devise. Raha jerentsika ny ariary zany hoe vola ampiasaintsika eto Madagasikara dia mitotongana izay tsy izy raha oharina amin'ny dollara sy oharina amin'ny euro zany. Fa raha oharina amin'ny vola afrikanina ihany koa izay sud-afrikanina izay ny rand zany ny vola ampiasainao dia mbola reraka ihany koa ny vola malagasy. Rehefa mitotongana io vola malagasy io dia misy fiatraikany any amin'ny fidiram-bola ny isan-tokantrano satria lasa miena ilay vola ahafahan'ny olona mandeha miantsena. Raha ohatra izy hatramin'izay mitondra hoe 2 alina ariary vokatr'ilay hoe memaivana le vola dia lasa tsy mitondra tsony izy afa-tsy 2 alina ariary ohatra, dia iny no amboamboarina eo, ty fidanana menaka kely, ty fidanana vary, ty fidanana an'izao, ty fidanana an'izao, dia tsy tafavoaka izany ilay tokantrano malagasy. Ankoatran'ny izay ihany koa dia miena mazava loatra ny entana miditra any amin'ny isan-tokantrano. Rehefa miena zany ilay entana miditra any amin'ny tokantrano satria mitombo ny fahasahiranana dia tsy azo lazaina hoe mijanona fotsiny amin'izao, fa misy fiantraikany amin'ilay société izay mpivarotra izany na amin'ilay tranombarotra. Ny dikan'izay zany rehefa jerena no nahatonga ny itony société Shoprite itony anakatona amin'ny varavarany eto Madagasikara dia tsotra fotsiny, miena ny fantsifana eto amintsika. Zay miena ny fantsifana eto amintsika, rehefa miena ny fantsifana eto amintsika dia miena koa zany ilay vola miditra ao anatin'ilay société. Ka rehefa miena tahaka an'izay zany le izy dia mazava loatra memahantra ny malagasy. Ahoana moa ny fomba hitadiavana société vahiny tompom-barotra amina firenena mahantra? Satria araka ny voalaza teo hoe tompom-barotra sy tompontsoa no tadiavan'ilay société. Le mpanjifa nefa eto Madagasikara dia tsy manana afa-tsy $1 ao anatin'ny 2 andro ahafahany miaina. Dia rehefa tsy manana vola entina manjifa izy zany dia tsy tafavoaka ihany koa ilay société mpivarotra. Ka nen'ny olona ny fitantanana na tranombarotra dia matianina hoy isika na professionnalisme dia tsy maintsy nisy ny fanapahan-kevitra. Tsy hoe mampalahelo ny mpitatana Shoprite any Afrika Atsimo ny malagasy. Tsy rehefa hoe mitatana société ianao dia entina amin'ny fihetseham-po, ka le izy kosa tokony zao, mba tokony ho jerena ihany sy ny sisa. Tsisy an'izany tompoko.
amin'ny fitantanana société matianina eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena indrindra iray le hoe société lehibe reny mampiasa mampisy orinasa zany amin'ny firenena maro raha tsy resaka afa-tsy itony aty Afrika itsony isika fa rehefa hita hoe memidina ny vola miditra any amin'ny foibe de tonga dia idio fa tsy mitondra rendement ho an'ny foibe zany izay rehetrarehetra izay ka izany zavatra zany dia ataontsika hoe mampieritreritra tanteraka mihitsy indrindra ho an'ny mpitondra fanjakana eto Madagasikara izany satria raha to ka ohatr'izany daholo zany no fandeha nyity raha ty de mbola hitombo ihany ny fahasairanana lay société vahiny ny asa teto Madagasikara tsy mahita tompontsoa itsony izy hijanonana eto de lasa izy nidiny ny varavarana io tsy misy mitambitamby io fa tonga de nidiny fa ny vokany kosa ho an'ilay malagasy de hoy isika hoe hoaiza zany ireo mpiasa ireo satria raha ny Shoprite zao dia folo ny magasin zay miasandro zareo teto Madagasikara zany de hoaiza zany ireo mpiasa amin'ireo société amin'ireo le magasin ireo zany satria misy vendeuse ao, misy caissière ao, misy chauffeur ao, misy magasinier ao, misy resaka administration, misy karazan'olona be dehibe zany miasa ao anatin'izay de zao zany mipetraka amin'ny fanontaniana hoe hoaiza de hitombo indray zany ny tsy anasa ho an'ny eto Madagasikara vokatra itony raha itony etsy an-taniny anefa dia misy zao ny hoe firesahan'ny mpitondra fanjakana eto Madagasikara amin'ny MEDEF na ny mouvement zany ho an'ireo tompona entreprise frantsay ary ireo dia manandanja tanteraka mihitsy eo amin'ny mpitondra frantsay ary ireo no ampiasainy ny mpitondra ao Paris eo amin'ny hoe fandehanana atsiaroa fijerenany hoe fiara-miasa amin'ny firenena any ivelany de oka aloha tonga de itsoriny eto fa entreprise ny entreprise na frantsay io na sudaf io na amerikanina io na izy io na iza de tsy maintsy ny tompontsoa ny hatrany aloha no jereny ao anatin'izay firenena izay iasany zany hoe raha ny tokony io zany lay entreprise mahazo tompontsoa de le firenena izay iasany ihany keo mahazo tompontsoa satria misy mpiasa miasa ao misy zavatra be dehibe famatotra zany ao anatin'izay rehetrarehetra zay ka rehefa jerena le izy dia tsy afaka miala fotsiny amin'izao ny mpitondra fanjakana na inona fanazavana satria matoa miala eto Madagasikara ny société ngezabe tahaka ny Shoprite de misy zavatra tsy milamina eto akoatran'ny hoe mahantra ny malagasy miena ny fanjifana dia eo zany le resaka hoe sécurité financière ozy isika ny resaka momba ny tontolon'ny vola manodidina an'izay dia tsy ahafahan'ny orinasa any ivelana ny société vahiny hijanona itsony eto Madagasikara de izy anefa ny hoe tompon'andraikitra amin'izany zavatra ny vahoaka malagasy ve lay vahoaka 520 tapitrisa ve no tompon'andraikitra amin'izany de tonga de tsorina hoe misy mpitatany eto anjarandry no mametraka ny lamina hoe izao nitondrana nyty fireneny ity fa ianao any amin'ny lalàna fototra any amin'ny lalam-panorenana tsy ajainao raha vao tsy milamina ny any tapony any de io le tenenina foana atao miara-manonja hoe misy fetraikany io manao randra-tarehany io midina de tonga hatrany amin'ny tokantrano isan-karazany ka ianao tsy araka ny tokony izy fanajana ny demokrasia tsy misy araka ny tokony izy ny bonne gouvernance tsy misy araka ny tokony izy ny état de droit ny fanajana ny lalàna fototra ny lalam-panorenana tsy arahana araka ny tokony izy tsy ajainao araka ny toy ny anak'Andriamaso zay voalaza ao anaty lalam-panorenana zany anaja lalam-panorenana toy ny anak'Andriamaso de zao mivokany de hoy isika hoe inona moa ny fandraisana zany amin'ny fialan'ny société tahaka ny Shoprite eto Madagasikara misy tokoa satria ilay fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny mihitsy no tsy mandeha araka ny lalana izay efa voasoritra dia itony ny vokany tony
ary tsy hoe ny mpiasa ao amin'ny hoe le mpiasa mivantana zany eo amin'ny sobrety any no sahirana ao anatin'izay fa ny vahoaka izay atao hoe ny famatotra tamin'ireny société ireny dia sahirana ihany koa dia eo ihany koa zany ireo mpamatsetana na ny fournisseur be dehibe reo fournisseur mpamatsetana amina société lehibe tahaka antony de hoaiza zany reny hoaiza zany reny zao tsy misy itsony zany ny hoe fanaterana entana mahazatra ary ny fitadiavana lalam-barotra ho an'ny eto Madagasikara izay tany efa voasokajy efa fadiranovana sy mahantra pauvre maneran-tany de sarotra izany hoe fitadiavana lalam-barotra vaovao izany ka de zay zany ny manodidina an'io resaka io tsara mba fantatsika ihany satria tsika tsy hoe maimaika fotsiny hoe andeha itsikera fa miainga amin'ny zava-misy aloha de samy mandray izay tandrifiny isika menakavy ny atao hoe fidinana zany nanomboka tamin'ny faraparan'ny taona 2024 ka hatramin'ny zao fisasahan'ny taona 2024 zao raha nitatitra izay nataony eo anivon'ny tony ity hoe tranombarotra Shoprite ity zany dia nisy fidinana teo amin'ny 5.9 isanjato ny varotra izay nataony ho an'ny Kenya, Uganda, Madagasikara zany hoe vola teo amin'ny 970 tapitrisa ronde no tsy nisy tsony zany tsy tafiditra vokatra izay hoe fidinana tena manahirana be zay ka dia avetrany de nakatona amin'ny varavaran'ny Shoprite ho an'ny eto Madagasikara de ho isika hoe de ahoana zany ny toyny ho atsika de mitombo amin'ny fahantrana mitombo ny fahasairanana fa ho an'le société kosa de nisy ny mesure d'accompagnement tompoko zany natao hoe faiza-mitantana matianina no amafisina kokoa ny varotra ho an'ny atao Afrika Atsimo zany hoe ny 900 zany ny activité ataonyity tranombarotra lehibe ity dia afantony taorianany ny anakatonany ny Uganda sy Madagasikara afantony ao Afrika Atsimo satria 900 zany ny chiffre d'affaires dia atotony ao Afrika Atsimo fa na tsy otsony ary Uganda Madagasikara dia mbola misy firenena afrikanina 210 mbola esan'ny Shoprite amin'izao fotoana zao matotsy nakatony tany amin'ireo 210 afireo zany dia mandeha ny varotra ataony zany hoe mbola azahoany profit azahoany tombom-barotra any amin'ireo firenena afrikanina 210 fa matoa nakatona ny teto Madagasikara dia taraikitsika tsy afaka name zany izay zavatra tadiaviny ilay société satria ny eto amintsika dia tsy misy filaminana io tsy hoe araka ny nazavainy namana faniry hoe tsy voatery hoe ny resaka korotana basy sy ny hoe fanenjehana manao police voleur ohatra ny any Afghanistan zay no atao hoe insécurité fa misy koa ny atao hoe insécurité eo amin'ny resaka vola mila fehezana zany fehezana roviana nefa satria le aretina eto Madagasikara efa tena mangitsokitsoka mihitsy amin'izao fotoana zao ka tsy mahagaga ny fehi-kevitry ny RMDM raha nilazany hoe aloha mihitsy miditra any amin'ny Repoblika Fahadimy satria tena tsisy tsony ty satria de izay no mahatonga an'ireny zavatra eny zany hoe tsy misy zavatra tongatonga foana tompoko eto amin'ity fiainana eto Madagasikara ty fa misy antony daholo rehefa tsy voatsabonao ny aretina aty aloha aty de mitatra io de calmant foana aretina efa mila fandidina aretina efa mila traitement enjana be de nenao calmant foana vonjy maika zay foana no ampiasaina de tsy ho tafavoaka mihitsy isika amtinana azy angamba satria efa eto namana faniry efa tazanao koa ny député fetra dia amtinana azy de tsotra fotsiny ny resaka fitatanana na fitatana société na fitatana firenena indrindrindrindra de tsy amateurisme no azavona vokatra fa tsy maintsy miditra amin'ny professionnalisme na ny resaka hoe matianina zay fa raha vao tsy miditra amin'izay ianao amin'izao sehatry ny hoe fanatotoloana eo amin'ny toe-karena maneran-tany zao dia taraiky ary tsy ho tafavoaka mihitsy na ninona zany mazimazi zany mirakina monami zany tsy misy zany eo amin'ny toe-karena maneran-tany fa miankina amin'ny fahaizanao ihany io
zay ihany a no azahoana vokatra fa rehefa tsy araka ny tokony ho izy a ny sasany koa moa fahaizany ataony any amin'ny ampiasainy any amin'ny zavatra avy fa io lay fahazana zany de mila avadika ho tena hoe ho asa mihitsy a fa tsy hoe vitany hoe resadresaka eny enaniny eny fotsiny sy hoe za manana diplôma be de zesta mibetsaka voninahitra atao akana voninahitra fa nanana diplôma anie tsy atao akana voninahitra fa natao ampiasaina ho an'ny fahazahoan'ny mpiarabelona tombotsoa ao anatin'izay rehetrarehetra ka de ny aina ny mateza tompoko lasy tompoko vavy fa mbola hoenjany tia raha ity sopright iny nanakatom-baravarana de misy miteny hoe de iza koa tsika aloha tsy tompony ampitso fa dia ho iteo ny toyany faniry iny ary rehefa miresaka orinasa tahaka izao manko rena arabe mananjara de misy faitraika amin'ny fony zany eo amin'ny tontolo ara-toekarena ny firenena anankiray indrindrandrindra moa zany de orinasa ara-barotra lehibe zay napiasa olona manarivony ary misy fandraisany am'ireo mpamatsetana zay mpamatsetana eto atoerana sy fanafaranetana ihany koa zay mampidi-bola ho an'ny firenena malagasy amin'ny alalan'ireo aba zany ary mandohetra ihany koa ny orinasa lehibe tahaka itony ka zay fiatraikan'izay de tena azo lazaina hoe miteraka volana eo amin'ny tontolo ara-toekarena ho an'ny Madagasikara ka tsara ho fatatsika fa ny secteur tertiaire zany de anisan'ny secteur zay anisan'ny mety sy tsara indrindra zany eo amin'ny fampidiram-bola zany ho an'ny reo filana ara-bola ny fanjakana amin'ny alalan'ny aba sy ny resaka etra zany ary mampitombo ny PIB ihany koa zany ho an'ny firenena malagasy sy ny eto Madagasikara fa ny atahorantsika amina tranga eto zao manko rena arabe mananjara dia satria miena zany ny mpifaninana lasa ny andrarezana tsena de rehefa miena ny mpifaninana de ny risque am'izay de nisina monopole na azo lazaina hoe tena hoe voagazana raha-ambarotra vitsivitsy ny tsena anankiray zany satria miena ny mpifaninana de ny atahorana an'izany de mety hoe hampiakatra ny vidin'entana eny amin'ny tsena zay ahitana reny grande surface reny zay vitsy de vitsy indray zany am'izao fotoana zao no misehatra anatin'izany tsena izany fa ny fantanina mipetraka rehefa lasa sy mangoronetana tahaka zany ny sopright de mety ozy tsika efa inona moa zany idirana zany ka ety amin'ny épicerie sy ny tsena pokotany raha sahirana vahoaka fa tena misy antonjavatra zany satria dia mipetraka zany no fantanina hoe ao tsara ve zany le climat de confiance eo amin'ilay investisseur vahiny sy ny fitondram-panjakana ary ny vahoaka malagasy zany zany fantanina mipetraka zany climat de confiance zany na fifampitokisana satria hoe raha toka miala eto Madagasikara araky ny nambarany Rena Arabe mananjara teo ny resaka hoe famatsiny entana fienan'ny fahefa-mividy ho an'ny vahoaka malagasy sy ny fitotonganany vola zay ampiasaitsika manoloana ny euro sy ny dollar amin'ny arary dia tsy mahaliana ny mpamatsy vola zany Madagasikara nefitsika de miantso mpamatsy vola hiditra eto Madagasikara de ozy tsika hoe tena le climat de confiance zany no mampatahotra am'izay de lasa misy an'le hoe fuite de capitaux zany na hoe mitsoka reo mpamatsy vola zany de nefa tokony nisy vola hipetraka sy hitoetra eto Madagasikara ao anatin'izany raha zany reny no miteraka asa ho an'ny rehetra de zay fiatraikan'izay akoatrin'le hoe fahaverezana asa satria ny fahaverezana asa de am'sesisesy ary saika ho isan'andro mihitsy Rena Arabe mananjara tsika tsy miresaka tsony amin'ny 3A tsy miresaka tsony amin'ny magro sy ny tico zany satria efa noetraketrahan'ny fanjakana zany orinasa izany industrie lehibe moa zany noetraketrahan'ny fanjakana fa maro be ihany koa zany reo fahaverezana asa tena ohatra faran'ny akaiky ny raisitsika zany io fahampiten'ny ary Madagasikara manodidina any amin'ny 7 isanjato io de mitarika fahaverezana asa satria dia efa misy ny efa tsy mandray karama ary misy fiatraikany izy any amin'ny ACM zay hoe tao anatin'ireo volana ary maheny koa zany zao tsika Rena Arabe mananjara ny piasan'ny chrome na ny chromita malagasy any Abreville any de tena miantso vonjeo mihitsy hoe anisan'ny mbola tratran'izay olona ny fahatarany karama zany ny fidiran'ny mpianatra efa mandeha ary misy risque daholo zany rehetrarehetra tsika tsy hitatara itsony ny resaka vacation na ny karama nyreo mpitsara ny fanadinam-panjakana sy ireo mpiasa eny anivon'ny université maro manerana amin'ny Madagasikara ohatra tsotro zany raisitsika zany fa maro be any ambadika any reo entreprise zay mikatona am'izao fotoana izao jereo tsara efa somary malalaka tsika am'izao fotoana izao fa tsy ao anatin'ny fiboana kanefa dia miala
reo entreprise eto Madagasikara tsy hoe ao anatin'le fiboantsika no mivoaka le mikatona le entreprise ohatran'izany nge no nahazo anambato vy Rina Rabemananjara de ozy nyrehetra hoe tsy hoe le rehetra moa zany fa le ty am'lay mpanohana fitondrana hoe de zany zavatra zany ange de izy rery angano afaka mampiasa olona sy ny sisa fa tokony hipetraka ny am-popirenena fa nga zany vohitanao vetivetika no manolo ny vitanambato vy amin'ny alalany hoe misy recette fiscale zay ampidiriny ao anatin'izany volam-panjakana izany piasa tsy maintsy mihinan-kanina isan'andro manalina ao anatin'izany ary misy fournisseur marobe ary misy sous-traitance-na asa marobe miodina ao anatin'izany fa tsy resaka hafanaposy atatairana fotsiny le izy zay le tenen'ny Rina Rabemananjara hoe misy professionnalisme io rangadia fa tsy resaka amateurisme ny hitondrana amin'ny firenena fa ianareo manko de verinareo foatra ny sirandoka le fitondrana amin'ny Madagasikara ka andrakandramana isak'izay manina le izy de tsapatsapaina ny endriky ny gouvernement hoe UEM ndray aloha de rehefa tsy mahomby de gouvernement cerveau ndray de rehefa tsy mahomby de gouvernement d'action ndray de asa ndray hoe inona ndray le endriky le gouvernement zany fa zay le izy hoe zany tsy faiza mitata amin'ny fitondram-panjakana zany Rina Rabemananjara no mbola hijoroantsika foana sy tenenantsika hoe raha ohatra ka tsy mitena miara-manonja sy isiketo de hoay zareo be lelokely sy mavranjo zay tena tsisy mitondra ny feoany mazava ny teny Ramatoa Andrinena Mahagaga teo hoe tena hatram'izay na bongolava ny bongolava tompoko de tsisy mahantra sy mpangataka fa feno ny lalana am'izao fotoana zao mametraka satroka dia mangataka eny amin'ny toerana rehetrarehetra misy tompo no mitendrery indisy zany rehetrarehetra mitendrery zany manko de efa le saina no miady ny saina mandeha efa manomboka any am'le resaka misy le psisika le any anatin'le saina no voadona ao anatin'izany satria mafy mahazo ny ray mpianakaviana sy ny re mpianakaviana tsy maintsy mampiana-janaka tsy maintsy mampina-kanina zaza araka ny teny député Rambosalamy Emilien teo hoe omaly de hoe tsy maintsy mivoakany araka ny fomba fiteny malagasy mangery zany tsy teny ratsy zany fa fomba fiteny malagasy tsy maintsy mikaka mivahoaka rehefa tsisy avoaka de inona moa zany no ataony tsy maintsy mipipi anko de inona moa no ataony tsy afaka manafana rano mangotraka tsara mba homaty ny microbe fa rano matimaty satria na ny charbon anaovana azy ara tsy isy tsony de alefa antrana efa tsy eo atokona ambaravarina fa efa eny ambony fandrina ny atao hoe eny ambony fandrina de efa mampiady mivady mampisaraka mpivady alefa antrana ohatrany hoe le ray mpianakaviana ny tsy mahay mitady ary tsy mezaka de ohatrany hoe le reny mpianakaviana koa varina amin'ny Facebook sy hoe tena tsy mba mikarikoariko fa tena le izy le tena fiainana mihitsy eto Madagasikara no tena potehan'le mpitondra fanjakana am'izao fotoana zao ary rehefa mitrango zany rehetrarehetra zany am'le rarase soprety resahantsika io Rina Rabemananjara dia fahaverezana asa sy tsy fisin'ny vola miditra zany amina fanjakana sy ny saposy mivoaka malagasy ary zany rehetrarehetra zany no nahatonga ny rehetra nametraka fanontaniana rehefa mitranga le Covid-19 de hoe inona raha mba politique économique ny ty fitondram-panjakana ty mba nanao relance économique avy le fitondram-panjakana fa rehefa diniantsika le izy tsisy le izy fa ny relance économique moa am'le fitondram-panjakana de amin'izany de kianja mibarea zany relance économique am'le fitondram-panjakana amin'izany dia EPP présentation na EPP anankiray zany na resaka lalana pavé 500 mètres zany zay aseho etsero sy hoe resaka fitokanana kely zay mety aire de repos any am'izay mety mahafinaritra amin'ny fanjakana zany mety everiny angambany fa hoe fiaingany ara-teo karena après un Covid-19 fa tsy zany le izy tsy maintsy miara-miasa am'lay sehatra tsy miankina mitondra fanjakana raha teo tafavoaka ary anisan'ny sehatra tsy miankina marobe mipotika am'izao fotoana zao ary tsy maintsy mamorona asa sy manomorona orinasa zany hoe miantso ny fandrarana io any MEDEF io dia tsy de tena taratra zay endrika zay satria dia mialatsintsika am'resaka tsy hoe francophobe tsika na tsy fitiavana amin'ny frantsay ary raha misy tena olona likilika am'izany eny de ny mpanohana fitondram-panjakana am'izao fotoana zao mihitsy ny tena somary tsy de tena lina am'le frantsay kanefa miazakazaka mafy mihitsy ny am'izao fotoana zao en une semaine tena tonga any frantsay tena hoe mame mihitsy ny ampleuran'le hoe réunion MEDEF eny dia reo entreprise frantsay hiaro ny tombontsoa any aty Afrika sy manerana ny ino moa firenena samihafa ho any aminao izy raha tsy mahazo
tombotsoa izy ary mbola tambatambazonao izy ampiasa vola eto Madagasikara zany zay le izy ka raha ohatra hoy tsika iverenantsika le hoe le climat de confiance le climat d'apaisement na le hoe filaminana sy fahatonina tsy misy eto Madagasikara inona no ampiasainy vola eto Madagasikara tsy mitovy mihitsy amin'ilay multilatéral sy ilay bilatéral zany resaka relation satria ny relation dia eo zany ny resaka amina bailleur sy eo ny resaka hoe firenena sy firenena zany de miaro ny tombotsoany izy satria aza tonitsika dia matiera première rehetrarehetra zany ho an'ny fananganana indostrie vaventy io na antonony dia eto Madagasikara tompoko no ahitana zany eto ambonin'ny tany raha tia mokatra tsika rina rabe mananjara bomba atomika raha tia mokatra bomba nucléaire tsika manana an'zany vokatra azo anaovana an'zany ty Madagasikara ity raha tia mokatra tsika io ataony nickel sy cobalt atao hoe nickel sy cobalt ne trandrahany ambaty vide ilay famokarana an'ireny hitantsika amina lalana fitaovana inox reny zay viditsika eto Madagasikara na vilia amina baolina kely samihafa manana an'zany tsika tompoko akora voalohany matiera première zany ananatsika zany zao fa tsy manana industrie tsika afahantsika mitrandraka izany raha miresaka tsika ohatra amina tontolo ara-tsakafo dia eto amintsika daholo ny famokarana am'zany ary mbola misy tany amatapitrisany hektara rina rabe mananjara mbola tsy voatrandrakintsika de zany tsy voatrandrakintsika zany nefa misy orinasa maro be any ivelany ihany zay manodina an'ireny produit ara-tsakafo reny zany zay varotany eo vokatra eo amin'ny tsena iraisam-pirenena ny eo amin'ny tsena iraisam-pirenena zany any amin'ireo occidentaux rehetrarehetra ireo dia tsy mitovy any eto Madagasikara ny eto Madagasikara vao mifory rina rabe mananjara de manana zaridaina kely eo tokotany eo de manongotra karoty izy rehefa tianao lasary karoty satria mamboly karoty izy de mbola karoty frais tsara mihitsy no alainy rina rabe mananjara dia mety mamboly persile kely rina dia manety izy de salade sy ny sisa de manana crudité tsara mahafinaritra ara-pahasalamana fa ny any ivelany tompoko dia efa mise en boîte ny karoty varotana ohatra ny conservation rehetrarehetra eny dia anatina température zay mifanaraka am'zany rehetrarehetra dikan'zany de hoe zay ihany koa anisan'ny aro atsika atao anatin'ny fahasalamana atiana nasina satria ny immunité atsika tsy mitovy ny immunité any olona zay efa voky sakafo conservé sy sakafo zay tsy frais rina rabe mananjara ka manino tsika tsy mitrandraka an'zany any Thomasina misy an'lay hoe carambole ny carambole dia dimirirana ozy ny rehetra tsara be zany kanefa very amin'ny tany fotsiny nefa dia ahodiny ny orinasa lehibe any La Réunion sy any Frantsany sy any Allemagne any zany misy ny atao hoe sonambo any amin'iny analanjorofo iny latsaka amin'ny tany fotsiny 200 ariary mividiny sonambo any Maroantsetra misy dimanjato rabe indrindra nefa dia tadiaviny tseny zany fa tsy haintsika no mitrandraka an'zany tsika manana ministèren'ny agriculture ny industrie ny varotra manana an'ireo ministère ny fambolentsika fa tsy mitrandraka an'zany izy fa ny zavatra trandrahany dia ao maty sarja ozy mpanao rugby ry député fetra mahay an'zany any amin'ny 5e mano manana manjakaray ry Anjanahary sy ry Amboditsiry izy mpanao rugby de tena maty sarja ao anatin'le grande mine ao angamba ny sauce be le fitondram-panjakana fa tsy manao an'ilay secteur samihafa ato no misy tena essa tena mipetraka ho an'ilay firenena ary azo iarikarena tsara rina rabe mananjara ohatra zany zao tsika raha makamy mahitsy any am'zany lalan'ny atody zany tena lalan'ny atody mihitsy ny lasa anarany satria any ny atody no mivoaka zany atanety be mahazaza mahabo sy ny sisy zany draidraidraidraidray calibre na atody tsara de tsara mihitsy fa zao tsy maraka le tsena ary tsy hain'ny fitondram-panjakana no mitrandraka azy de rehefa miresaka an'zany ianao de inona mivavahatsika rina rabe mananjara mpanentsika tozoro afara resy lava sy ny sisa nefa le izy tsy hainy mihitsy le izy ary tsy fatan'le izy fa le ty moa zany tena hoe république en FCCO ty république ty ho resahantsika eo fantsahana lalam-pandrenana fa ao anatin'izay ady hevitray rena rabe mananjara mahafinaritra miresaka amin'izany tontolo zany fiarikareny zany no atao hoe
lalam-barotra mahomby ary tsy tokony antro Madagasikara raha matanjaka amin'ny fiarikarentsika. Mialohan'ny idiran'ny député Fetra satria efa hiteo izy dia karazana hoe fonoteny kely fotsiny no entiko mamarana ny anjarako zany tamin'ilay hoe fanadiadiana teo. Lizy moa tsy hoe fanadiadiana filazana ny zava-misy aloha dia avy eo isika mitondra ny ataontsika hoe faneho-kevitra ao anatin'izay fa tsy mifaneho-kevitra mandeha meloha fa inona aloha le zava-misy, inona aloha le hoe fait. Zay le fomba fiteny zay amin'ny asa fanao gazety tenena aloha le fait inona ny zava-misy dia avy eo isika maneho hevitra ny zava-misy dia nanakatotrano ny Shoprite zany satria tsy mety amin'ny tsony ny mampiasa vola eto Madagasikara dia izany Shoprite zany tompoka isika ny sahirana, isika ny elany dia isika ny sahirana fa zany société zany dia mbola miasa tsara mihitsy amina firenena 270 izy tsy vo alony ny sakra nanidy ny teto Madagasikara toy izay isakra hoe anidy any amina firenena afrikanina 270 raha tsy tonga saina amin'izany tsika dia asa hoe isika mihitsy efa inona fa araka ny teneny ny faniry teo dia tsy tokony antra isika eto Madagasikara dia ity misy ohatra kely anankiray omena antsika. Zany Japon zany dia anisan'ny firenena matanjaka indrindra maneran-tany ny firenena japonais fa manana atao hoe olana ny japonais amin'izao fotoana izao. Inona ilay olana? Ny olana dia meantitra ny vahoaka japonais zany rehefa jerenao zany ny salataona dia meantitra ry zareo. Io zany anisan'ny hoe tranga anankiray manahirana. Rehefa meantitra ny olona ao anatin'ny firenena dia mihena zany ny olona izay miasa zany sy manana tanjaka sy hery. Zay fotsiny aloha fa ho antsika eto Madagasikara sady ananantsika ny arena anaty ranomasina, ananantsika ny arena ambonin'ny tany, ananantsika ny arena ambanin'ny tany, ananantsika ny vahoaka tanora satria ny vahoaka tanora dia afaka tsara mihitsy miasa na eo ara ny Covid-19 fa itsika malagasy aloha ohatra ny hita hoe mafimafy ihany amin'ny hery fiarovana izay fitahin'Andriamanitra mahatonga an'izany aloha dia afaka miasa tsara ireo maronis amin'ireo hoe tanora eto amintsika ireo. Faraka ny tenen'ny faniry teo hoe tsy hainy ny mpitantana sy ny mpitondra no miexploiter an'izay, mamesehatra ahafahana hoe mivoatra ao anatin'izany dia taraiky eto foana isika. Fa raha ohatra angamba hoe raha ny olona ny firenekafany no tonga eto dia isika indray alefa any amin'izareo ao anatin'ny 5 taona fotsiny dia fa hain'ny olona any ivelany ny mampanosa an'ity Madagasikara ity satria tsy misy izay tsy ananantsika fa dia miankina amin'ny ataon'ny mpitondra ihany amin'izao fotoana izao aloha no aza hombokatra na tsy. Izay no namarana ny atao hoe famakafakana izay noentina teto momba niny hoe fialana tranombarotra lehibe teto Madagasikara iny zany fa dia ho avy eo ny député Fetra hitondra ihany koa famakafakana maro samihafa, resaka lalam-panorenana sy izay resaka ihany koa tokony ho fantatsika hiaraka amin'ny namana Faniry Ndahoary. Eny ary ny adihevitra tsy ho lany eto amin'ny miara-manonja arak'izay vaovao izay mirotsaka moa zany no anatanterantsika zany rehetrarehetra izany. Andray ny député Bogositsika Fetra Ralambozafy avy ao amin'ny boriboritany fahadimy rehefa avy eo fa eo mpandraisantsika azy io makomanana satria dia manana ny ambarany ihany koa nisy olombavim-baoaka Fetra Ralambozafy dia iresaka kely tsika ny makasika ny hetsika nataon'ny diaspora malagasy tany Frantsa tany zany. Le diaspora resantsika dia le RMDM na ny Rassemblement des militants pour la démocratie à Madagascar zany. Io moa zany dia metsiketsika mafy ry zareo atao anatin'ny herinandro zay napahafantatra ny zava-misy hoe izahay dia mba miresaka koa ny zava-misy aty zava-misy any Madagasikara aty ivelany aty, zany hoe tsy reritsika ry vahoaka malagasy fa miasa ho antsika ihany koa ireo RMDM diaspora tsy ny any Montpellier na ny any Frantsa fa ny ao alary any ihany koa amin'ny 1974 zao dia tena manao mihitsy ry zareo mampahafantatra ny zava-misy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena hoe zao anie lay fijalian'ilay vahoaka malagasy eo amin'ny sehatra zay misy azy
voalohany amin'ny lafin'ny demokrasia, faharoa amin'ny lafin'ny tena hoe saka gouvernance mihitsy na ny fitantanana ny firenena, ary fahatelo de eo amin'ny lafin'izay hoe tena manjaka loatra ny resaka kolikoly aty Madagasikara zany. Azavain'izy ireo zany ary betsaka ny oronan-tsary, betsaka ny fiaonana am'ireo fahita lavitra any ivelany sy radio zay ataon'ireo malagasy any ivelany any milaza ny zava-misy mba ho fantatry ny sehatra iraisam-pirenena zany rehetrarehetra zany. Mamporisika antsika ihany koa zany mba hiteny satria tsy ny eto Madagasikara raha tery ny fahalalantsika député fetra de mba miezaka ny any ivelany any hoe mba manana solotenana malagasy, tsy hoe malagasy de mitady vola fotsiny sy hoe mila ravilahatra izy ireo na mianatra, fa malagasy mandray andraikitra amin'ny fiainan'ny firenena izy ireo. Ny dikan'izay de hoe efa anjara briky zany mba hifampizarana ary ho fantatry ny rehetrarehetra erak'izao tontolo zao. Ny erak'izao tontolo zao zany de inona moa zany fa reo mpiara-miasa amin'ny Madagasikara na reo firenena zay miara-miasa amintsika sy ireo mpamatsy vola, ary ihany koa ireo fikambanana zay manao fanampiana Madagasikara zany amin'ny alalan'ny sehatra rehetrarehetra, na ny MSF io, ny Médecins Sans Frontières, nanana olana izy teo dia manao ny asany ihany koa nefa any ambadika any. Ny manao ny aide humanitaire samihafa zany betsabe izy ireo no manao an'izany fanampiana raha maha-olona zany miasa eto Madagasikara, de mampafantatra ary reny indray ary ny tena manaitra fa raha ohatra ianao miandry an'ilay zoalala vaovao ao anatin'ilay asan'ny fitondram-panjakana dia tsy malala vaovao mihitsy ny vahoaka malagasy fa fehezin'lay onjam-peo dia am'izay tiany anaovana azy no hamoana ny vaovao, de vitsy amin'ny vahoaka malagasy ny tena malala ny vaovao fa ratsy apokany reny onjam-peo vahiny sy mifahita lavitra vahiny reny izy dia saika tsy malala antsika zany. Ka ny hetsika ataon'ny ORMDM diaspora zany izy ireo de efa nanao an'le hetsika atao Montpellier, midina an-dalambe mihitsy milaza ny zava-misy, ary efa nisy toerana ihany koa nanaovan'izy ireo an'izany ray volana lasa zay. De fa nanao hetsika ihany koa zany izy ireo teo amin'ny atao Alençon zany zay manakaika an'ilay fanaovana ny fivorian'ny MEDEF, de anisy ny tracta kely zay nentin' izy ireo sady nijery ihany koa zany possible ave ny ahafahana manao manifestation zany manoloana zay fiatrehana fivorian'ny MEDEF izany mba hampahafantarana an'ireo mpivory zany hoe zao ny situation aty Madagasikara mahakasika indrindra ny fiainan'ny malagasy. Omaly moa zany de nisy adevitra be no roa ampitandro filaminana no samborina andre Ramatoa Soherinaivo zay filohan'ny RMDM diaspora. Io koa moa zany de azakazaka le communication satria mafy am'le fitondram-panjakana mihitsy ny hoe tsy maintsy hiatrika an'le MEDEF satria tsy maintsy mikotoko entreprise frantsay ho avy eto Madagasikara sy ireo mpiara-miasa amin'ny frantsay aty amin'ny tamy mampiasa ny teny frantsay, dia efa nalefa melo reo renfort reo olona zay équilibré an'ilay fandraisana ny diaspora any zay fa nanomana hoe ianao indray aloha de mba hiteny zay ny zava-misy amin'ny Madagasikara andre matofilo fa tsy petrapotsiny zay rehefa tonga ty anao de mba iresaka an'izany zavatra zany zay. De nisy délégation lasa tany reny zany zao de mbola metrahantsika fanontaniana député fetra hoe aiza mivolam-panjakana sy izy avy no mivesatra any reny mandritry ny herinandro mahery no famoahana délégation tahak'ireny. Tsarotsika ane rehefa nivoaka tany ivelany ny fitondrany Rajaonandry Mampianina sy ireo délégation de hoe mandano volam-panjakana zao hoe fa ity fitondrany ity zany de antanitsika satria de niazakazaka namonjy aingana an'le diaspora mpanohana azy le fitondram-panjakana niaraka an'reto ministra reto indrindrandrindra ilay ministra ny raharambahiny io moa de betsaka mifanakana anazy satria ny pahay lalàna ny pahay teo karena de samy miteny daholo am'izao fotoana zao, ary ny mpitondra teo aloha tahaka ny filohan'ny antenimieran-doha olona sady filoham-panjakana teo aloha de efa niteny hoe tena tsy mendrika le fihetsika ilay ministra ny raharambahiny. Ka zay moa zany mbola resantsika zay rehefa avy eo ny amin'ny hoe fananimbola mpanjakana ataon'reto délégation mafonjy reto moa de hoe mba équilibré na ampiseho an'le sary fotsiny hoe tena misy RMDM misy diaspora mialatsy indrindra manohana lay filoham-pirenena sy le fitondram-panjakana. Fa hoentitsika aloha zany feon-Ramatoa Soherinaivo ny amin'ny hoe tsy nisy izay fisamborana na faniliany mpitandro filaminana azy ireo zay, ary miantso an'ireo diaspora any ivelany amin'ny alalan'ny ty fandaharam-potoana androany alarobia mitohy amin'ny zoma sy sabotsy ity hoenotsika vetivety zay namana technicien. Zao zany zavatra teneniko atsika rehetrarehetra nijery an'le toerana zay satria nangataka autorisation anao manifestation
de rehefa nijerenay le izy tsisy toerana malalaka eo anaovantsika manifestation fa eo amin'ny lona ny ambasady any mety amintsika eo no misy toerana omby atsika be dia be dikan'izay zany rapitso zavatra hafa nataonay surprise alefanay direct eo rehefa vita le surprise fa amin'ny zoma si sabotsy dia nahazo autorisation isika anao manifestation eo amin'ny ambasady ka dia miteny amintsika rehetrarehetra aza mety ampifendrofendronireo fomba fitondrana isika hoe voasambotra faniso mbola tsy teraka ny olona isambotra ana mbola tsy teraka ary mbola tsy teraka eto à France aty à France ici c'est la France toeran'ny démocratie tsy misy olona sambosamborona izany satria hoe tsy mahafaly ny Andry Rajoelina ka eo manko zareo mandefa publication any amin'ny Actu Malagasy any amin'ny Andry Rajoelina je sais pas quoi les publications hoe voasambotra ny polisy ony fanirisuernay tsy mbola teraka ny olona isambotra ana ary aty à France are tompoko tena mirassuré anareo fa tsy misy olona sambosamborona fotsiny zany aty fa manina moa zany ho samborona fa manina no samborona donc amin'ny zoma si sabotsy ny fotoanatsika zoma après-midi eo amin'ny ambasady de amin'ny sabotsy après-midi manomboka amin'ny amin'ny raitsika de va tonga eo amin'ny roa izy to fa amin'ny raitsika de va tonga eo mandra-parivon'ny andro tsika eo de aza misy matahotra tondra sarim-bilany casserole sary sifflet tambour zay zavatra maneno rehetra il faut qu'on fasse du bruit hoentitsika amin'io de tongava daholo aza misy kivy amin'izany fa reo ane matahotra zany mahatonga anazy manely tsao à gauche à droite io hoe io voasambotra de amin'izay nareo kamo tsy andeva so de voasambotra any aty reto tsy any Madagasikara aty zany tsisy misambosambotra olona fatany zany zay io zao vao avy nandeha nanao ny démarche nafana mangataka ny autorisation amin'ny zoma sy amin'ny sabotsy ito zay zao andeha hody fa efa amin'ny amin'ny dimy sasany andro de miantso anareo rehetrarehetra amin'ny zoma sy sabotsy ny fotoana anaovantsika lasinady eo anoloanany ambasady zany lasinady zany de ohatrany hoe fivorivorina anehoantsika ny tsy fankasitrahantsika ny fitondrana io sy hitakitsika trany ny miala Rajoelina. Eny ary zay zany no fanazavana ninitsika nalevo zay mba ahafantarany be sy maro am'le atsao na elo maly satria de natahotra le diaspora RMDM zany de atahorany le fitondram-panjakana mihitsy any ivelany any ary tena nitondrana le délégation mihitsy mba andamina de misy tale avy aty Antananarivo mba mbady misy olombava-mbahoaka hitatsika tany misy délégation afaka ninitsy mipotra zany rehetrarehetra zany ho anontanitsika hoe aiza ny volam-panjakana fa nga anakarama tompon'andraikitra zay hanohitra ny RMDM diaspora ny vahoaka malagasy zany adevitra mila resahany zany ianareo nanenjika am'le fitondrana teo aloha hoe mandany volam-panjakana fivoahana ny ivelany fa tsisy résultat de hoe inona mba ho résultat am'izay hetsika zay nataonareo tany ivelany tany zany ka io moa zany tena encouragena appréciena mihitsy ary anaovana zay fisorana zay amin'ny fasahin'ny RMDM diaspora any Frantsany miatrika am'izao situation zao ary makahery ny aty Madagasikara koa zany hitsangana bebe kokoa sy hiteny satria dia tsy irery isika eto Madagasikara fa zay atononareo any ivelany any de mba hatsatsika mpanohatra aty ary zay mba hatsatsika ety de mba atononareo any ivelany any ao anatiny zany fiaraha-mikaroka vahaolana ho an'ny firenena izany ka lasinady zany ho tanterahana rapi amin'ny zoma sy amin'ny sabotsy manoloana ny ambasadiny Madagasikara ao Frantsa ao
ahafahany rehetra zay mampiseho an'izay firaisankina hita maso zay amin'ny fiainan'ny firenena amin'ny akapobeany zany fa de makahery anareo pila ravinahitra malagasy teratany mitovy amintsika misy vahiny koa tena sorena mihitsy amin'ny situation ty Madagasikara de mifanampy amin'ilay malagasy any toerana makahery anareo amin'ny fandraisana andraikitra lehibe fa hotsarony ny tanindrazana sy ny firenena ary ny taranaka faramandimby izao zavatra hijoroantsika izao. Eny ary tompoko lasy tompoko vavy fa efetako aiketo ny solombavam-bahoaka raha zafy tsy mialina fetra avy ao amin'ny boriboritany fahadimy. Rehefa miresaka député fetsika de fantatsika avy hatrany hoe ny député atsika de fa avy mpanolo-tsaina ny tanàna Antananarivo ny antanatohatry ny asa politika de efa nsahany zany député fetra zany satria député fetra de efa ny andraikitra tany amin'ny foko tany efa tompona andraikitry ny foko tim atao anala mahitsy cité tao tam'izany fotoanandro tany amin'ny taona 2022 tany hoany niakatra tsikelikely de lasa 10 tim ny député fetra zany hoe tompona andraikitry ny tim atao anatin'ny district Antananarivo fahadimy dia nanana andraikitra nandritry ny fotoana lava amatonany teo anibon'ny zany mpanolo-tsaina ny tanàna Antananarivo zany ary dia solombavam-bahoaka izy am'izao fotoana izao zay le fomba fanaovana politika hoe mandalo ny antanatohatra ao tsara misy lay éducation politique lay culture politique ary connaissance générale en politique dia tafapetraka dia fotikevitra zay ngely zavatra zarain'le antokotiako Madagasikara hoe mandeha amina idéologie fa tsy fanatisme sy culte de personnalité ary rehefa izay idéologie zay mandeha dia tafapaka lay fandrotson'ny firenena député fetra miaraba tompoko miaraba faniry anatin'izany koa no iarabana ny rehetra zay manaraka an'izao fandarana zao na ny eto atoerana na ny any ivelany rehetra any kopakopatanana manokana ho anareo RMDM diaspora any Frantsa indrindrandrindra am'izao fandalovan'ny filoham-pirenena any atoerana sy ny délégationna mafonja izay andaniny volam-panjakana indray fa hengany mba hitondra vokatra izy amin'izany dia alehany an'izany ao koa ny kopakopatanana ho an'ireo misy namana tsy salama ny aloatra mangoro any de maniry fahasalamana mampahery antsika rehetra ao anatin'izao fahasahiranana lovan'ny firenena izao na amin'ny fitsabona na amin'ny fampianaran-jaza sy ny lafiny rehetra ny fiainana andavanandro ary ny kopakopatanana ho ataoko dia ho an'ny boriboritany fahadimy izay nahavoafidiny tena tamin'ny anarany atoko tiako Madagasikara kopakopatanana ho an'ireo fokotany 720 mandrafitra n'izany boriboritany fahadimy izany ary ho anareo ihany koa dia singanana manokana amin'izany ireo efa nanataterahana sy nanatateraka ny fanavaozana na ny fanamafisana ny rafitra mpitantana ao anatin'izany fokotim toy izany ny ao Ambomirary torak'izany koa ny ao any Amboda ary manarak'izany ny tao Kadramamy ho an'ireo ambiny hafa ao anatin'ny boriboritany fahadimy dia mahazo mahatoky ianareo fa ho avy hitsidika anareo any izahay tonona taonay tamin'ireo fokotany telo ireo ao anatin'ny 2 volana ho avy raha farafahelany dia hovitaitsika izany ka ararotikeo ihany koa izay resaka fitsidiana sy antso atao zay fa hiditra amin'ny atsipiriany kely isika rehefa avy eo mahakasika ny anjara ny 5e arrondissement na boriboritany fahadimy izay hotsidiany namana vao amin'ny birao politika sy ireo mpanolo-tsaina sy mpiara-miasa amin'ny filora valomanana ny avian'ny faravohatra izay mena kopakopatanana ihany koa manaraka izao fandarana izao dia ho avy amin'izay tsika izay ka ny resako voalohany angambany asa sorako anao ny fampatsiahivana izay lalany efa nidiavina tato anatiny ty atokotiako Madagasikara ty izay efa teo isika hatrany ambolohany mbola fikambanany zany tiako Madagasikara zany de efa teo isika kalaza ny 20 taona atsoatsy ary fotoan-dehibe zany de mbola ho eo isika tsika tsy miala io rasta zay tsisy miala eto rasta fa izao kosa anatin'izany araky ny teninao teo no hitondrana ny resaka mety hoe fomba fijery nandritry nyzay 20 taona izay inona ny tena zavanisy tao manona zay resaka fanabeazana politika zay i masoniny tiako Madagasikara ary ho avy amin'izany tsika rehefa avy eo ao anatin'izany hoe fionambe ny toko tiako Madagasikara boriboritany fahadimy zany fa tsy hainy tsy hitondra fanehoan-kevitra manoloana n'izay an'izay natao hoe efa nisy ary isaorana an'ireo mpanolo-tsaina ny tanàna izay efa nandalo teto amin'ny miara-manonja sy ny fandaharana hafa
zanivony MBS reo hainao manjery zay misy eto amin'ny firenena dia fanamafisana ihany fotsiny ary misy ny fanontaniana apetraka todika amin'Andriamatoa préfet satria araky ny teninao teo dia mpanolotsaina ny tanàna ny tena niaraka tamin'ny fitondrano ny ben'ny tanàna Ravalomanana tamin'ny fotoana teo aloha teo nampametra-panontaniana Andriamatoa préfet any izy satria raha ny fanazavana rehetra ny zavatra nisy dia tena mazava tsara netiny ny mpanolotsaina ny tanàna mialatsiny manona anarana Ramatoa Clémence tena mazava Ramatoa mpanolotsaina ny tanàna ary miariary fa ny zavatra rehetra ataony zao fitondrana izao sy ny tompony fahefany eo anivon'ny commune urbaine Antananarivo dia ianao ny tena anaovana atao hoe niatsojay atao aminao ny acharnement atao amin'izany mpanolotsaina ny tanàna zany ary izy ny tena siblena sy tiana hotifirinao dia hatramin'ny hafa rehetra zay anivon'ny fanoherana na manohitra na mahita ny zavatra tsy mety ao anatin'ny fitantanana ataon'zany mpitatana ny tanàna Antananarivo zany dia io ilana vaniny sy tena hoe ampiasana ny rafi-pitsarana ampiasana daholo zao fomba rehetra ao aniliana azy amin'ny resaka politika ka izany no mahatonga amin'ny teny teto fa amin'ny préfet Andriamatoa préfet moa ny tena hitodiako hoe fanontaniana no apetrako aminao Andriamatoa préfet tena nananana estime ianao ary nananana iajany no ny andraikitra sy ny traikefa ary ny lalana efa nidiavinao tamin'izany andraikitra ny menanao zany amin'ny fitantanana ny raha-mpanjakana amin'ny ankapobeny nefa dia gaga ny mpanara-baovao gaga ny tenanay gaga ny vahoaka manao hoe mitanila ny fanapahan-kevitra ny raisinao mitanila sy mitongilana ary tsy mitombona amina inona na inona aoriny reny fanazavana efa atao hoe mipetrapetraka ataony mpanolotsaina ny tanàna zay ny solony Ramatoa Clémence tena inona ny tianao atongavana fa naninona ianao dia nijabaka toy ireny tena nijabaka angenao Andriamatoa préfet ary manantena fa za moa tsy valaparatsoniny amin'izy fa zay fanontaniana zay tena tsy arotro dia mitodika ihany koa amin'ny ministry ny fitsarana mba hanara-maso akaiky an'izao raharaha izao aza atao fitaovana tsony re teniny teo aloha teo zay na ny mpitandro filaminana na ny rafi-pitsarana satria tsy hitondra fitonina eto amin'ny firenena ary tsy ho lesona tsara ho ampitaina amin'ny taranaka faramandimby sy mpanao politika zay andimby antsika any aoriana any izany fihetsika nataonareo izany satria lasa mirona loatra any amin'ny politika koa anao Andriamatoa préfet zay ny angeny tsy arotro zay ihany namana fa miandry isika satria ay niantsoko nataoko teo mialatsiny faniry amin'ny Andriamatoa ministra ianao zay ministry ny fitsarana zay hitako fa olona tony ianao teknisianina ianao manana fahaiza-manao ianao ary tsy toy reny mpanao politika maro hafa reny fa olona araky ny teniko taranaka mpanao politika ihany koa ianao ary manampahaizana momba zany resaka lalàna fa efa ministra teo aloha tazomy zay mijoroa amin'ny marina dia arao maso izany hoe fanapahana na resaka didy mavoaka ny ao anivon'ny rafi-pitsarana misy taoriana zany fitoriana sy fangatahana fanesorana nataon'ny préfet sy ny teo anivon'ny tanàna Antananarivo mpitantana fiadidina ny tanàna Antananarivo zaka dia manantena fa andrainy andraikitra hoe ianao sy ireo zay tompony andraikitra tritsatsokajiny tandrify an'izany raharaha izany député Fetra mbola hotazomika amin'izay resaka eo anivon'ny tanàna Antananarivo zay ihany aloha ny adevitra anatina minitra vitsy satria mialohany na solo-mavam-bahoaka anao tamin'ity fitaom-piasana 5 taona nanomboka tamin'ny 7 dia mpanolotsaina ny tanàna ianao tamin'ny mpanolotsaina ny tanàna ianao dia Ramatoa Lalao Ravalomanana na neny Ravalomanana no ben'ny tanàna tsarotsika ny adevitra mivavay tamin'izany fa dia nisy mpanolotsaina ny tanàna roa zay tena ny teny mafy zay nanenjika ny fitantanana teo anivon'ny commune Antananarivo tamin'izany tena hoe teo anivon'ny fanoherana ny commune Antananarivo lasa ministra ny anankiray amin'izao fotoana izao ny iray moa zany dia mangina tanteraka mihitsiny mbola mpanolotsaina ny tanàna izy fa mangina tanteraka mihitsiny amin'izao fotoana izao nisy ny démocratie tamin'izany tena nisy ny démocratie toatrany tsy de na eno député Fetra hoe de ndao fa petahana manokana mihitsy ny mpanolotsaina manelingelina sy ny sisa fa nisy ny démocratie todo soma tsara lay fepto-piasany ny ben'ny tanàna sy ny mpanolotsaina zay ny zava-misy tamin'izay fotoana zay mba vavoloben'ny tantara ianao afaka miresaka raha mihoatra n'izao zava-misy zao hoe nanelingelina lay mpanolotsaina ny tanàna dia nkarohana fomba ahafahana manaisitra azy na atosika ihany koa ametra-pialana izy zany de lasa fa indimy nitorininy teo anivon'ny fiadina ny tanàna izy zany nisy nitory ary de miditra faneniny zao député Fetra marina tokoa zany namana faniry satria ny ministra amin'izao fotoana zao ny anankiray ministra ao anaty gouvernemanta dia mpanolotsaina ny tanàna ary nisy any tena mpanohatra na vaivay
nafana fo mihitsy za mifanoherana n'zany hoe be ny tanàna sy ny mpiaradia amin'ny ary ny fiadidiana zany tanàna Tananarivo tamin'ny mandahany teo aloha dia ny amtinako azy a de toy ny efa voalaza ny namana teo omaly ihany zay niakatra teto am'izao plateau zao sy tany amin'ny aino manjery afatany hoe tsy mbola nisy tamin'ny tantarany firenena na tantarany zany tanàna na Tananarivo ny hoe nisy a ny eritreritra anaisotra mpanolotsaina ny tanàna amin'ny toerany raha mitombona koa nge tsy nanininy raha ohatra ka tena nisy ny pirofo fa izao ny zavatra nitranga tsara angamba ny raha verina fa araky ny filazanao teo hoe vavolombelon'ny tantara ny tenako ny tenako de tsy mbola absent na indray mandeha aza raha tsy nisy ny fahoriana namoizana ny reniko tamin'izany fotoana zay ihany ny fotoana mba na absent ny tenako de anivony zany hoe fivorin'ny mpanolotsaina ny tanàna zany ny sasany nefa le olona ny tanysaitsika teo dia ny akamaroam-potoana tsy tonga ny andro tokony fotoana fivoriana tsy tonga tsy nisy ny eritreritra satria ao anatin'ny endrika fanehoana zay le hoe démocratie ihany koa zay marina misy mivolaza ny article 83 ao anatiny zany règlement intérieur ny fitsipika anatiny ny tanàna zany fampitondrana eo anivony zany filan-kevitra ny tanàna zany fa nararotina le izy na hodikodina ny resaka efa izy no manitsakitsaka ny lalàna ny mpitantana n'izao filan-kevitra ny tanàna am'izao fotoana zao de efa miariary mihitsy le izy hoe mandray ny olona sy ny namana sy ny rehetra ao anatiny zany filan-kevitra any hoe odiny adala siketrina angamana na tsy mahay mamaky teny araky ny teny ny namana Clémence raisiko namana izy na tsy namana ry izy amin'ny resaka politika fa ny fijeriny ny zavarita ny tsy nety noho ny zahany nolazaina sy nambarany teo anivony zany filan-kevitra ny tanàna zany nefa inona no azy ny en retour fanenjehana fitadiavanao fanesorana amin'ny toerana ary tena adalaina mihitsy amin'izany resaka hoe fampiasan'ireo le mpitantana ny tanàna Tananarivo mba asa misy tonga hatramin'ny fanagadrana mihitsy ke sanatriny vavy ao ny fanesorana fampandoavana onitra sy ny sisa nefa isaorana azy fa tsy niemotra izy ny olona loatra zany nitadiavana ary zao zany fa tsara fa izy tsy vitany hoe voafidy ierika fa lohalista izy ho any zay tsy mahalala lohalista ny mpifaninana sy kandida IRK ho an'ny mpanolotsaina ny tanàna Tananarivo nefa ho zao ny anaovana azy de mitoy aty arina de hity ny aratika anita tamin'ireny gouvernement fa tsy valam-paratsika hoe reny ny zavatra misy za tsy milaza koa re tsy fahaizana mifidy fa olona mijoro amin'ny fahamarinana le namanareo de zao no ataonareo azy fa ny olona manao ny tsy mety ny olona rehetra tena ramasabomanga ny olona rehetra mpanao kolikoly de reny mbola mifikitra sy ao daholy ka izay le teniko teo hoe nisy nitrangany zany ve tato anatin'ny enimpolo mbola tsy nisy manome ohatra ratsy ianareo amin'ny fitantanana tsy fanabeazana ny taranaka tsy fanabeazana an'ireo le tanora izay andimby atsika any aorina izao ataonareo zao ka mieritrereta ihany mieritrereta ka za tsy te hivalapatra fa araky ny teko fanazavana efa tena mipetrapetraka ny ataony any anivon'ny fitsarana ny raharaha am'izao fotoana zao mampatsiahy fotsiny ataon'ny ministra ianareo mpitsara ao anivon'ny tribunal administratif mieritrereta tsara de mandinisy mandraisa fanapahan-kevitra izay tena tsy mifanohatra amin'ny feo miferitreretanareo sy ny fahaizamanareo sy ny fahaizanareo izany lalàna izany ka de ao anatin'izay koa ty tsy arotro ty tsy mandeha araky ny tokony izy angeny raha ao anivon'ny fitantanana zany tanàna Tananarivo zany natao ihany ny tsy resaka ny tanàna Tananarivo ary ny zava-misy am'izao fotoana zao namana faniry sy ianareo mpiaino izao fandarana miara-manondy izao dia nisy ny ketrika izay anesorana ny société Easy Park tsy miaro velively any société Easy Park mety misy ny lesoka tokony narenina tao anatin'izany fiaraha-miasa izany ary tiako ny mampatsiahy eto fa tamin'ny fotoana nitondrany ny be ny tanàna Lalora Valomanana neny io ny tanàna no natomboka izany fiara-miasa zany fa ny sy ny fifanaraha-piara-miasa kosa dia efa vita tamin'ny andro ny PDS Iasina Andriamanjato izany hoe noho ny le fitohizany le fitantanana ny raha-mpanjakana no nanatanterahana sy nanomboana zany fiara-miasa tamin'ny Easy Park inona nefa ny zava-misy am'izao fotoana zao satria ve efa promesse nataon'Andriamatoa be ny tanàna tamin'izy mbola kandida ny hoe ho foanana ny Easy Park tsy misy afaty zay de inona no natao misy le société natsangana mpamosavy mandeha alina roa misy mahita nisy fifanarahana nataotao nataony zany orinasa izany tamin'ny commune urbaine na Tananarivo zay tsy ny be ny tanàna Lalora Valomanana ao no namolovolo azy fa namanareo ihany PDS teo aloha tamin'izany fotoana inona nefa ny atao am'izao fotoana zao natsangana misy société municipale natsangana hoe hitantana indray zany parkina sy ny tsena eto amin'ny tanàna Tananarivo société anonyme izy io
zany mihitsy mampametra-panontaniana hoe fa tianareo hoentina makaizy ty zavatra ty iza no aksione ro anatin'zany zavatra zany inona no antony nananganana satria fampatsahivany ty ho an'izay tsy mahafantatra raha mino fa ny akamaron'ny vahoaka anatananarivo sy ny manaraka an'izao fandaran'izao dia tsy mahafantatra ny zava-misy sy ny tena zava-misy a marakasika ny fiaraha-miasa n'izany société Easy Park zay efa nandany vola amina miliara ny akeko teo aloha teo raha nanomboka ny resaka amin'ity Easy Park sy commune ity a hoe misy ny lesoka tokony narenina maninona tsy zay ny natao fa tsy hoe sanatria andre matobe ny tanàna sy ny mpiara-miasa aminy promessinao tamin'ny fifidianana io dia amin'ny fomba rehetra na tsy manara-dalàna ara satria nisy contrat ny fanaovana tao a hoe 5 taona 5 taona fa tsy 5 taona nandany vola amina miliara nametraka an'ireny nampiofana olona nandio ary tsy dia sarotra loatra intsony no mitady parkinina no ny fisiny teo fisiny zany Easy Park zany ho anareo mpiaino ary vavolombelona amin'izany nareo eto Antananarivo tsika nge rehefa mitondra fiara eny amin'ny centre ville eny mame 200 tsika mame 500 dia mitovitovy amin'izay ihany ny vola alain'ny Easy Park fa nilamina kokoa ny tanàna araky ny tegny teo misy lesoka tokony narenina fa tsy hoe tonga lafatra akory le fiara-miasa dia izao ara alalana viaiza na lalàna viaiza no afahanareo manitsakitsaka n'izay fifanarahana efa nataony teo aloha izay ary teniko teo hoe misy ny zavatra tsy fantanareo dia ity ny vola niditra teo amin'ny commune ampafantariko anareo izay manaraka n'izao fandaharana izao fa manodidina ny 100 tapitrisa ariary raha be indrindra isa taona raha mbola ny commune no nytatana an'izany parkinina sy ny fiatsonana teto an-tanàna Antananarivo zany io tsy hoe afaka ratsaka io fa mbola ialan'ny karaha mampiasa sy ny karazana indemnité isatsokajiny ny fitaovana ampiasaina na ny solika na ireo resaka hoe fitaovana zay ampiasaina sa loko zany moa presque tsy nisy zany tamin'ny resaka fanaovana hoe famaritana ny toeram-piatsonana ny fiarakodia zao nefa tsy hoe izao fa tamin'ny fotoana zay nahatao anivon'ny tanàna Antananarivo anay a dia napiditra 200 tapitrisa ariary afaka ratsaka tonga dia narotsaky ny Easy Park mivantana net tena hoe afaka ratsaka net io a narotsaka mivantana tany trésor municipal ity araky ny tengy teo tsy nihoatra ny 20 tapitrisa na 120 millions d'ariary izay mbola nalana ny karaha mampiasa natao nikajikajy tsy misy atsasak'izay akory no tena hoe azo nampiasaina vola azo nyraisina nampiasaina netina nampidinana sy nampandehanana zandrarahan'ny tanàna Antananarivo izany ka dia mampatsiahy anareo ndre matobe ny tanàna ianareo mpiara-miasa aminy tsy fanananareo manokany ty commune Antananarivo renivohitra ity fananana iombonana renivohitra Madagasikara ary betsaka nefa mifandimby teo fa tsy anareo irery no mahay toraka zany ihany koa aiza ianareo anivon'ny ministère ny intérieur ny anivon'ny décentralisation ny anivon'ny fitondram-panjakana hoe avelanareo anao tao foana toy izao ve ny mpitantana n'izany tanàna Antananarivo izany ka dia atsipiny teny any am-pony malala sy ny tady eny atandriko ny omby fa izahay dia tsy hijanona hiteny satria mahalala zavatra mbola betsaka izay fa mbola tsy navoaka anay a satria voafetra ny fotoana dia miandry anareo izahay a miandry ny rehetrarehetra zay voatonona teo izahay a ka izahay eny tsy arotra teo makasika ny rarahan'ny tanàna Antananarivo manokana namana faniry marina zany député fetra zay ny teneniko hoe vavolombelon'ny tantara ianao sady mahafeny zany laraha zany a dia sady manampy no mame ihany koa ny information tsara ho fantatra momba nyity tanàna Antananarivo ity fa ho avy amin'izay tsika député fetra amin'ity resaka lalam-panorenana ity lalam-panorenana tena mahabe adevitra be mihitsy amin'izao fotoana izao satria dia efa niresaka moa tsika député fetra hoe nidikaina foana le lalam-panorenana ary farany teo député fetra dia ninina tsofoka tao anatin'ilay filakevitra ministra mihitsy tao anatin'ilay adin'ilay gouvernement sary-piterahana niteraka zaza sampona lay resaka fampitomboana amin'ny fahefan'ilay gouvernora zay tsaraky ny lalàna ka androany zany tsika député fetra ao anaty minitra 20 eo na 5 no angatahantsika amin'ny teknisiana zany sy mifandaminana ny hiresahantsika hoe izao lay endriky ny fahantsahana lalam-pandrenana nataon'ny fitondram-panjakana dia samy mandray ny anelanelana eny tsika amin'ny rahalahy zany eo anatin'izay adevitra zay fa nyaingatsika voalohany aloha député fetra zany dia ny tenin'Andriamatoa Andry Rajoelina tany amin'ny 24 tany hoany mikasika fahantsahana lalam-pandrenana sy ny krizy teto Madagasikara dia amin'ny alala amin'izany amin'izay tsika no iainga ao anatin'ireo fanehoana isanandiny ny fanitsahana lalam-pandrenana nataon'ny filohan'ny repoblika sy ny fitondram-panjakana amin'ny akabeany namana teknisiana rehefa afaka mandefa n'ilay horonam-peo dia iangaviana mba handefa izay aloha zany hanomboanay sy député fetra ny adevitra.
lofidy dia voalaza tokony anaraka antsakasiam-bavany zany lalam-panorenana zany satria ny lalam-panorenana ihany koa mifototra mampifandray mampifamatotra ny mpitondra sy ny mpanao politika, ny mpitondra sy ny vahoaka. Fototra zay isin'ny fitonina sy ny filaminana eto amin'ny firenena. Io no natonga ny vahoaka malagasy ny zoro teto ny tsy fanajana ny lalam-panorenana, ny fandikadikana ny lalam-panorenana. Koa fantanina no apetraka amin'ny vahoaka malagasy hoe tsy tokony ho ajaina toy ny anak'Andriamaso ve ny lalam-panorenana, tsy tokony ho ajaina ve ny andiny rehetra fa indrindra ny fa 450 ao anatin'ny lalam-panorenana. Fitadiavana vahaolana no andradiaran'ny maro ankehitriny. Nefa eto dia milaza sy miteny hoe tsy izao zava-misy zao ny fomba anarenana ny firenena sy anavotana ny malagasy. Tsy izao fomba iaraha-mahitsy zao no tena hitondrana ny fanovana ifotony no takin'ny malagasy. Ary tsarovy eto dia manome afatra ary mandray ny vahoaka ho vavolombelona. Fanjavatra raha ohatra amin'izao ny hitondrana ny firenena ity dia toy ny sira lasaka an-dranomasina, ny ezaka rehetrarehetra nataon'ny vahoaka malagasy. Ka izay no lazaiko tamintsika teo hoe tsy afaka atao ny angina manoloana zany zavatra zany. Ny zavatra tokony atao dia ny fanajana lalam-panorenana ary ny olona voafidy anajana zany lalam-panorenana zany dia ny foan'ny repoblika. Iny a no fanazavana nentin'Andriamatoa Andry Rajoelina tany amin'ny taona 17 tany ho any. Dia miainga avy amin'iny hoe tsy tokony ho ajaina toy ny anak'Andriamaso ve izy ny lalam-panorenana. Ary zany ny fototry ny olana teto amin'ny firenena zany. Ary zany no anisan'ny mampahantra ny vahoaka malagasy. Dia ao amin'ny andininy fahatelo zany tsika momba ny gouvernoura zany no fandikana lalam-panorenana anisany ho resantsika voalohany. Andininy fahatelo sady mahita tsika mamaky zany ao anatin'ilay fanazavana. Andininy fahatelo, ny Republikan'i Madagasikara dia firenena miankina mirafitry ny vondrom-bahoaka party tsy njaram-pahefana izay ahitana commune, faritra ary faritany ka ny fari-pahefana sy ny foto-kevitra momba ny fizakantena ara-pitondran-draharaha sy ara-pitantanam-bola dia toy ny lalam-panorenana sy faritan'ny lalàna. Io no andininy fahatelo miresaka amin'ny collectivité territoriale décentralisée na vondrom-bahoaka paritra itsinjaram-pahefana. Mifandray amin'io andininy fahatelo io dia ny andininy fahatelo amby 700 mety tsy ao anatin'ilay nalay namana teknisiana moa izy zany fa tonga dia niraisiko teto amin'ny bokina constitution ka ao anatin'izay no miresaka. Andininy fahatelo amby 700 mbola manamafy any le vondrom-bahoaka paritra itsinjaram-pahefana dia hoe ny vondrom-bahoaka paritra itsinjaram-pahefan'ny repoblika dia commune, ny faritra ary ny faritany. Dia raha miresaka an'izany faritra izany dia andininy fa 450 sy fa 550 no miresaka izany ny hoe ny asan'ny mpanatanteraka dia ny lehibe ny faritra na ny chef de région izay fidina amin'ny fifidianana mivantana no miandraikitra azy. Ny asan'ny mpanapa-kevitra na fonction délibérante eo anivon'izany faritra izany dia ny mpanolotsaina régional na mpanolotsay paritra conseil régional no miandraikitra izany izay fidina amin'ny alàna fifidianana mivantana. Reo andininy efatra reo dia mifandray andininy fahatelo, andininy fahatelo amby 700 anatin'ny lalam-panorenana, andininy fa 450 anatin'ny lalam-panorenana, andininy fa 550 ao anatin'ny lalam-panorenana. Kanefa dia noniny dikaina amin'ilay lalàna nanovany teo anivon'ilay hoe novaina ho gouvernoura ny chef de région. Dia rehefa nalefa teny anivon'ny ACCL izy tany amin'ny volana novambra tany ho any any amin'ny 7 tany ho any dia neken'ny ACC zay tamin'ny décision navoakan'ny ACC efa niresahantsika teto zany député Fetra
zavy tsy miala ny amin'ny hoe zao ny fandikana lalàna nataon'lay fitondram-panjakana dia nodikainy zay fa tam'izany ny ACC nanampy azy moteur nanampy azy le fitondram-panjakana ity nandika an'izay lalam-pandrenana zay de hoe eny tsy de mampaninina ihany fa tokony ao anatina fotoana voafetra zany zay asa zay fa tokony irosona ny fifidiana am'izao tsika de tsisy fifidiana de vao maika loza nampitombony lay fahefany le gouvernour tamin'ny filakevitry ministra herinandro lasa zay député fetra fandikana lalam-pandrenana goavambe zay nataony fitondram-panjakana iny resaka gouvernour iny azotsika mbola resahany iny amin'ny fotoana rehetra zay ho resahantsika azy fa eto aloha zany de ozytsika hoe tsy afa-miala ny fitondram-panjakana fa nanitsaka lalam-pandrenana itsorantsika fantsahana faharoandray 94 no nitsahana tao anatin'izay momba ny gouvernour zay itondrantsika fanazavana indray ny namana teknisianina ny 94 ao anatin'ity lalam-pandrenana ity inona ny 94 dia miresaka am'zany amin'ny andalana 1 2 3 4 5 fa enina any amin'ny andalana fahaenina any miresaka am'izay de hoe io izy io ny lalam-panorenana no miantoka ny zo hijoro ho mpanohitra amin'ny fomba demokratika de mbola misy andalana manamafy am'izay eo ambany eo hoe ao aoriany ny fifidianana solomavam-bahoaka ny vondrona politika mpanohitra dia manendry ny lehibe ny mpanohitra raha tsy misy ny fifanarahana de ny lehibe ny vondrona politika mpanohitra zay nazo vato manakery be indrindra amin'ny tamin'ny latsabato no heverina ho lehibe ny mpanohitra de midana ambany kely eo ny sata amin'ny feny mpanohitra sy ny antoko mpanohitra ekeny ty lalam-panorenana ity sy manome azy indrindra ny sehatra afana haneo hevitra dia afaritana amin'ny alalan'ny lalàna de zay faritana amin'ny alalan'ny lalàna izay lay lalàna 2011-03 député fetra lay statut de l'opposition tamin'ny taona 2012 sy 2010 zany hoe eritaona tao aoriany ty lalam-panorenana karapokotany tamin'ny 10 sy 2010 nataon'Andriamatoa Iany Rajoelina ity dia nisy ny lalàna amin'ny fehiny mpanohitra statut de l'opposition 2011-03 de inona nataon'izy ireo taty aoriana raha voalaza tsara fa ny lalam-panorenana no miantoka an'izao hijoro mpanohatra amin'ny fomba demokratika sy nazava tsara mihitsy hoe ary ny fifidiana solombam-boaka de reto ny fepetra samihafa sy ny hoe ny satany mpanohitra sy ny antoko mpanohatra ekeny ty lalam-panorenana ity de inona ny natao namorona lalàna hafa ndray lay fitondram-panjakana tamin'ity taona ity ihany zay lalàna zay de solombavamboaka mpanohana an'izy ireo no nasainy nanao an'ilay proposition de loi na volavolan-dalàna tolo-dalàna volavolan-dalàna moa zany de projet de loi zay entony mpanatateraka fa tia proposition de loi tolo-dalàna de nekeny maro anisy zany nefa mifanitsaka an'ity lalam-panorenana ity de manova ny firafitry ny entsiky ny fanoherina hoe ahoa anivony anteny meram-pirenena indray nefa mazava nambarana zany lalam-panorenana izany dia neken'ny ACC zany rehetrarehetra izany io tsika fanitsahana lalam-panorenana ngeza be faharoa zany ary mahatonga atsika mbola tsy tafavoaka am'izao taona zao tsy hoe tsy tafavoaka moa zany ny endriky ny fanoherina fa mbola mijery zay fomba afahana maneho hevitra zay na detery le lalana iterantsika ny resaka eo anivon'ny antenimeran-doolona article na 220 na mana teknisianina no miresaka an'izany rehefa de vakitsika lizy ny 220 mikasika indrindra ny resaka antenimeran-doolona 220 lalàna fehizoro no mamalitra ny fitsipika momba ny fampandehanan-draharaha sy ny firafitry ny antenimeran-doolona toraka zany koa ny fomba fifidianana sy fanendrena ny mpikambana ao aminy de hitatsika efa nietsika reo solomam-boaka sy le olona teo aloha ny milaza ny am'le hoe tsy mety io fifidianana antenimeran-doolona io satria raha lalàna fehizoro ny resahana efa nyresahantsika zany tamin'ny 5 sy 20 dia tsy ahafahana miatrika ny fifidianana antenimeran-doolona satria tsy ampy ireo mpifidy vavety zay tokony hanatanteraka izany fifidianana antenimeran-doolona zany hoe ireo loolona ao anatin'ny antenimeran-doolona satria tamin'izany fotoana androany de niety tamin'ny 5 sy 20 no hoe mpanolotsaina
sy ben tanàna de afaka ifidy lay loolo Madagasikara. Fa ao arinan'izay dia tsy maintsy feno ireo mifidy vavety zany dia ny faritra sy ny faritany sy ireo mpanolotsainana. Kanefa dia natao letrezana ihany na dia nangataka fanazavana ary ny filohan'ny antenimieran-dolona tamin'izany hoe mifanaraka amin'ny lalam-panorenana ve io convocation des électeurs hanatanterahana fifidianana olona farany teo io de izy ny ACC hoe mety io ary azo atao io dia nanampy fanitsahana fantelo lehibe zany topilasy topovavy. Fa efatra dia ajanontsika eo aloha fa misy fanitsahana lalàna samihafa dia zay nambara aty amin'ny 970 namana teknisianina 970 ao anatin'izany lalam-panorenana zany dia misy miresaka an'izay amin'ny andalana faefatra ry de hoe voarara ho an'ireo olo manakaja rehetra misahana andraikitra maha olom-boafidy na manan-tanteraka asa eo anivon'ny androm-panjakana ary milatsaka ho fidiana fifidianana filohan'ny repoblika ny mampiasa mba hanaovana fampielezan-kevitra ny fitaovana na tombontsoa izay anana no ny asa ataony. Ny fantikana izany izay voazahany fitsarana avy malalam-panorenana fototra dia zary antony tsy hampanakery ny filatsana ho fidiana. Tsika na tsiarotsara fa nisy fifidianana solombavam-bahoaka sy fifidianana ben'ny tanàna ny tanterahana teto Madagasikara tamin'ny 7 sy 2022 7 sy 2022 tanoany daholo fa ny valo moa zany de taty amin'ny 20 taty. Fa nidina mihitsy ilay filoham-pirenena nanampitosika an'ilay candidat solombavam-bahoaka sy ireo candidat ben'ny tanàna. Ny candidat solombavam-bahoaka de mba azon'ilay IRD maro anisa ao amin'ny antenimieram-pirenena ary ilay candidat solombavam-bahoaka dia nahafahan'izy ireo naka ny toerana eny anivon'ny commune. Misy lalàna nefa zany hoe ny tompona andraiky mpanjakana dia misy lalàna mifehy azy hoe voararany lalàna reny olo manakaja rehetra manana andraikitra maha olom-boafidy reny na manatanteraka asa eo anivon'ny androm-panjakana de mampiasa an'izany ho fitaovana anaovana fampilezan-kevitra ho fitaovana na tombontsoa izay ananany no ny asa ataony. Ajanontsika eo aloha zany rehetrarehetra zany fanitsahana lalam-panorenana iray no nyresahana Andriamatoa Andry Rajoelina mikasika ny artikla 54 fanendrena prime ministre tamin'izany fotoana androany. Fa reto resahantsika reto tsika mbola tsy miresaka ny resaka zoara-tsindikaly, tsika tsy mbola miresaka ny fampianarana sy ny zoara-pahasalamana sy ny sisa fa maro be izy ato raha resahantsika zany. Fa ipetraka eo amin'ireo aloha tsika zany ny zava-misy dia ato ihany moa no miresaka an'izany amarana antsika ny ady-hevitra ity député fetra satria mbola manana ambara ianao rehefa avy eo ny ambaran'ny ady-hevitritsika mamarina an'izany rehetrarehetra zany dia tsotra fotsiny ihany. 130 amin'ny lalam-panorenana rehefa manitsaka lalam-panorenana zany ny filoham-pirenena dia inona no sazy mifandraiky amin'izay de ho hitantsika ato zany izy. 130 ny filohan'ny repoblika dia tsy tompona andraikitra no zavanatao teo amin'ny asany na teo ampanaovana ny raharaany afa-tsy ny amin'ny famadihana tanindrazana io le haute trahison, ny fandikana bevava na ny fandikana miverimberina ny lalam-panorenana na koa ny fanaovana atsirambina ny andraikiny ka hita miariary fa tsy mifanaraka amin'ny fisahanana ny asa mafilo. Dia andalana manaraka zay ny antenimieram-pirenena no afaka miapanga azy amin'ny alalan'ny latsabato atao pahabemaso ary laniny roa-pahatelo ny mpikambana ao aminy. Farany mamarina amin'izay 130 zay de zao azo tsaraina eo alohan'ny fitsarana avo izy ny fiapangana dia mety afara amin'ny fanalana azy amin'ny toerany io. Zany hoe misy possibilité zany eo anivon'ny Assemblée nationale sy ety anivon'ny haute cour de justice. Akoatra ny fahefam-bahoaka moa zany mazava ho azy ny ao anatin'ny lalam-panorenana zany rehetrarehetra resahantsika zay. Zay no endriky ny fanitsahana lalam-panorenana teto anivony zany firenena zany. Santionana ireo ny resahantsika ireo fa mbola afaka miresaka zavatra hafa tsika député fetra ao anatin'izay ady-hevitra izay fa mety manakambara amin'izay ianao alohan'ny hametrahako fanontaniana aminao député fetra mikasika an'le hoe aiza ho aiza ny redynamisation ho an'ny boribory tany fahadimy fa iny ny endriky ny fanitsahana lalam-panorenana miverimberina nataon'ny tompona andraiky mpanjakana amin'izao fotoana izao. Tena manana ambara tokoa
mahakasika an'ireny tahiry-tsary sy ny famakafakana zay netiny faniry teo ny tenako ary tsy mino fa tsy izaho irery fa ny azoko amin'ny tinana azy dia hoe nanomboka tamin'ny taona 2024 zay nisiny ny fanonganam-panjakana ny tarihan'ny filoam-pirenena ankehitriny mahakasika an'ireo fanovanana mpanantenaina manoloana ny lazainy fa fanitsakitsana lalam-panondrenana fandikan-dalàna ary hitondrany fanovana dia inona ny zava-misy na tamin'ny teteza mity io fa naseho an'izany na tamin'izao izy nolazaina nambara fa voafidim-bahoaka izao dia izao mbola nanao mihoatra lavitra fandikan-dalàna sy fandikana lalam-panondrenana no ireo fitondrana nisy ny fanesy teo aloha izao fitondrana misy tarihan'Andriamatoandro Rajoelina izao izay rehefa tena diniana na tsy pahilalàna ary ny tena dia hoe efa mendrika an'izay le hoe fanaovana déchéance zay nitanysainao teo ary ihany no mahatonga antsika fa ho avy amin'izay tsika rehefa aveo koa na amin'ny fotoana manaraka hoe inona no anton'ireny fehi-kevitra taorian'ny raisina taorian'ireny fiaonam-be ny RMDM ireny teny amin'ny bypass satria efa tena hoe hitsakitsahana ny lalam-panondrenana tena hoe hitsakitsahana ny lalam-pifidianana ny fomba fikarakarana n'izany fifidianana zany tena natao tsinitsinina lalàna mifeny atoky sy ny satam-panohatra efa nyresahanao teo torak'izany ihany koa le fitsarana ampiasaina ho atao fitaovana hoentina atao herim-pamoretana mitovy amin'ny mpitandro filaminana zay so ihany fa tsy otsiny am'izao fotoana zao fa de manantena hoe mba iova fitantanana zany gendarmerie pirenena zany fa tsy otso moa sekretera mpanjakana medidy zany teo aloha de ohatr'izay koa ny resaka hoe fanjakana tsara tatana ny resaka ady amin'ny kolikoly ny fitsinjaram-pahefana efa voaresaka ao teo zany resaka gouvernoura dia inona tsony no ambarako fa na mamerina ny zavatra efa voalazanao tao izay marina avokoa fa izao ny tena hoe am'tinako azo nanao mbola avo folo eny avo zato eny amin'ny fanitsakitsahana zany lalam-panorenana zany ny fitondrana tarihan'Andriamatoa Andry Rajoelina anjarany vahoaka no mitsara mitondra anakay zany le fampanantenana ary mbola akoatr'izay tsy nahajainy tsy no hajainy ny teny nomeny nisy ny fifanarana na contrat nataony tamin'ny vahoaka tanteraka ve izany akoatra ny lalam-panorenana nefa nitsakitsahana io tsy misy tanteraka na fampanantenana natao inona no aza tenena am'izany fitondrana tarihan'Andriamatoa Andry Rajoelina zany tsy misy raha ny tenako sy ny vahoaka aloha mpanaraba avao de tsy misy ka dia eo angamba ny amaranako ny fanehon-kevitra mahakasika an'izay leo fa nitsakitsahana ny lalam-panorenana fa tsy ho tapitretra zay nataoko hoe mbola ho ady 10 heure na mandra-parivony andro ary sika anoy an'izay resaka izay fa ny tena tiako hitondrana fanentanana eto dia mahakasika ny resaka hoe redynamisation zay anisany hoe teny nambara sy ny resahana foana tatoato mahakasika ny atoko tiako Madagasikara mihitsy manokana zay mpikambana feno anatin'ny RMDM ary nisany andro iakinany zany RMDM zany redynamisation zay tanterahana eny moa dia inona no antony toy ireo fantanterahana tany anivon'ny distrika maro teto amin'ny firenena ary mbola hitoy zany any amin'ireo distrika hafa rehetra fa dia anjaranay moa zany ny rahampitso alaka misy fa 20 ny volana Aogositra tanterahana eny Anjanahary iatsona tsika mpikambana iatsona tsika mpanohana iatsona tsika maniry irotsaka ao anatin'izany atoko tiako Madagasikara zany na firy taona indrindra reo tanora izay andimby anay andimby an'efa mpitatana am'izao fotoana zao mety manana fomba fijery hafa anatsarana izany hoe fomba fijery sy fomba fiasany tiako Madagasikara zany tiako manambara ty ambolohany aty ao anatin'izay rehefa fanentanana zay fa natoko tiako Madagasikara dia atoko velona atoko mijoro ara-dalàna atoko manana ny rafi-pitantanana azy ary atoko manana fitsipika discipline ifampifehezana ifampitondrana ao anatiny ary manana mpikambana sy mpanohana maro mihoatra amina atoko politika na iza misy eto amin'ity firenena ity mety misy ve ny tokony ho ahitsy misy ny hevitra hafa fa izay tsy mialonjafy izay tsy sanatria avonavo-kevitra fa mandray atanandroa ny tsikera sy ny fomba anatsarana anamarona isa sanabiazam-bo anitarana ny ambaindaininy zany hoe rafitra ny tiako Madagasikara sy ny mpikambana eny ifotiny zany zay ny tanjona ary anatin'izay tanjona zay ihany koa ny fampahafantarana ho an'izay tsy mahalala ny fomba fiasany ny fomba fijeriny ny fomba fieviny ny fomba fanaony manoloana ny raharam-pirenena ary indrindra ny fiomanana amin'ny fifidianana rehetra zay ifandimby zay andraisany ny atoko tiako Madagasikara anjara avery koa andraisany tiako Madagasikara anjara fiomanana any am'zany mba ho fiomanana ihany koa amin'ny fandraisana fahefana amin'ny alalan'ny fandalovana am'zany fifidianana ho tanterahana izany
ka ho anareo tsy mahafantatra izay indrindra no iatsona ianareo zay ny mboribory tany fahadi manokana ary izay mipetraka any am'ireo distrika hafa satria mbola ho avy ny anjarany toy ny any boribory tany faefatra boribory tany faharoa ny boribory tany voalohany sy reo boribory tany hafa rehetra boribory tany fahatelo ihany ko raha tsy diso sy reo faritra ivelana Tananarivo de ho avy ny birao politika ho avy ireo mpanolotsaina sy mpiara-miasa amin'ny filora valomanana ny birao politika ho araky ny teniko hitondra karazana fampiofanana ao koa ny ifampizarantsika vaovao ny vaovao tena marina inona ny tena misy ao anivony zany tiako Madagasikara zany inona ny tokony ho arenina inona ny tokony ho ataotsika inona ny fiomanana tokony ho atao manoloana ho azany fifidianana zay ho atrehany sy andraisany tiako Madagasikara anjara feno ao rindrina kely ao ny olana mantsy teto de ny fomba fanaovana politika hatrany tsy ampy araky ny teny namana faniry no namerimberina an'izay nanao hoe ny fanabiazana politika teto no atao hoe tsy ampy na tsy nisy mihitsy raha toka ny fitondrana amin'ny ankapobeny no tokony hitondra zany fampianarana politika zany dia hoentina any an-tsekoly tokony isy ny fotoana natokana ho an'izany araky ny teko any an-tsekoly nefa moa araky ny teniko teo tsy nisy ka anaovana sosikevitra mpitondra fanjakana ankehitriny tsy angizy afaka manao sosikevitra ihany mba te nisy iny zany le hoe fifandamiasa-pahefana madio ny fomba fanaovana politika madio eto amin'ity firenena ity efa manao ny azony natao ny firaisamon'nym-pirenena de io ataona ihany koa satria isy ny fampiofanana risaonana ny zandryrija izay nandalo teto am'izao fandaharana izao omaly ny fiatsonany reo tanora fa sokatra ho anareo ny varavarany tiako Madagasikara tongava mandray anjara na amin'ny alalan'ny adievitra tsy voatery ho tonga de mpikambana fa mety ho mpanohana ihany fotsiny ianareo oeto zay le hery anananareo zay le fahatandranareo zay aroka araky ny teny ny baiboly aoka tsisy anao tsinitsinina zany fahatandranao zany tena anome sehatra anareo ny tiako Madagasikara ka dia antso no ataonay anareo tongava fa hifanakalo-hevitra isika ary ho ampafantarina ianareo mety tsy ho fantatrareo satria mety efa tonga taona ianareo fa feno taona ianareo ampafantarina ianareo fa betsaka ny resaka tsao alefa mantsy betsaka ny fanaratsiana natao satria tsy nisy le fanabiazana politika ka zay tsy fanabiazana politika teto amin'ny firenena zay ho tanterahany tiako Madagasikara zany amin'ny alalany fampiofanana sy fampalalana amin'ny ankapobeny mino fa ohatrany resaka an'izay ihany koa namana rija amin'ny favalo amby roapolo ny volana ao Belera raha nandritry ny fandalovany teto dia manetanareo tanora ihany koa andray anjara mavitrika amin'izany indrindra fa isika eny amin'ny boribory tany fahadimy manetana antsika maly ny antsony zany mpitarika anisan'ny tompony andraikitry ny tanora enivony birao foibe ny tiako Madagasikara izany araky ny teniko teo ihany dia mba tsisy ny nonono ary nanimba ny fiarahamonina ara-politika izany na tonga anareo tanora na ny vahoaka amin'ny ankapobeny mpifidy io tsy nanana le atao hoe confiance teo amin'ny olona fidina sy ny olom-boafidy zay le tsy fisy ny fanabiazana ara-politika de mora nandairan'ny tsao mora nandairan'ny laingalainga mora nandairan'ny relo atao hoe tsy fietreretana afa-tsy ny tenany manokana nisy zany ary misy zany na eo anivon'ny mpanohana ny fitondrana misy zany na ty anivon'ny fanoherana tsy mahamenatra ny miteny an'izany misy zany ty anivon'ny tiako Madagasikara fa izao tongava manatrika miaraka aminay am'izany fotoan-dehibe andalovan'ny birao politika eny amin'ny boribory tany fahadimy zany fa ho azonao ny vaovao tena marina inona ny tena zava-misy inona ny tena tanjony zany atoko tiako Madagasikara zany misy ny karazana toro ay atonga an'ireo mpikambana sy zay manirotsaka ho mpikambana tena mba hoe ho tompona andraikitra misaina sy miady hevitra ao anatin'ny fahasamihafana fa lainga reny nafafy tamin'ireny taona 9 sorarivo hoe atoko mpanavaka tsy tia olona maintimainty fiodirany tsy tia ny olona avany amin'ny faritra navely re satria vaopirofo ny zava-nisy sy ny tantara fa tsy misy marina na iray aza jereo fotsiny reny fandraisananjara reny tamin'ireny fionambena ataonay ireny manahoana ny mpikambanao aminay tsy namaly moa zay atao hoe fahalemenay zany mety ho fahadisoanay ka dia ho porofonay aminareo zany fa raha ny atoko rehetra misy eto Madagasikara samy lazy izay marina hoe samy manana ny atao hoe birao foibena birao mpitantana azy zany fa anisany mbola manana ny maha izy azy zany atoko tiako Madagasikara tarihan'ny filora valomanana izany sy ny eo anivon'ny birao politika amin'ny tantana azy manome sehatra ny rehetra zany na amin'ny fitenenana na amin'ny tsikera raisina tanandroa araky ny teniko teo fa tsy ohatra n'izao fitondram-panjakana zao hoe ilana vaniny anaovana an'izao tsokajiny zao rehefa mba misy ny atao hoe fanondrona na tsikera ataony ny ety anivon'ny fanoherana ka dia mampafantatra anareo ihany koa satria misy moa ny resaka mandeha eto anivon'ny tiako Madagasikara am'izao fotoana hitenenantsika izao aoka ianareo tsy andairan-tsao tsy andairan-nonono
sandairany laingalainga sy ny fitaka sy ny fitana apetraka ny sasany fa misy mantsy ny tsy mieritreritra hafa-tsy ny tombotsoany manokana ihany misy ny mieritreritra fa ho izy amboniny ny fitsipika izay fampifezana eto amin'ny atoko tiako Madagasikara araka ny teniko tany amboalohany fampitaizana ny eto fifanabeazana ara-politika izany atoko politika izany fa tsy fisehosehoana satria anao hoe somary petsapetsam-bava somary balabala rora na somary mambony kokoa noho ny hafa mifahalalanao fa araka ny teniko teo hoe adihevitra misy ny eto fa zay tapaky ny maro anisa no arahana mandala an'izay le hoe sotoavina demokratika izay eto anivony ny atoko tiako Madagasikara ka tsy azo ekeny zany fiavina vonana sy fiatsaram-belatsy zany ary tsy atao tohatra fiakarana sanatria ny atoko misy anao io na ho anareo any anivon'ny fitondrana io na ty anivon'ny fanoherana satria misy izany mitodika aminareo ihany koa izay tokony isy zany fifanabeazana ara-politika eo anivon'ny atoko tsirairay avy mandrafitra an'izay tontolo politika eto Madagasikara izay fa misy mantsy ny sasany dia tena hoe ny fitaka sy ny fanaovana fitaovana izany atoko sy fikambanana misy azy zany rehefa tsy mety aminareo le atoko na ny hevitra hoetiny sy voiziny amin'ny ankapobeny na ny vinam-piarahamonina ananany na ny fampitondranao dia mandeha ianareo dia manangana fikambanana manangana atoko fa azavitahana ny atoko sy ny fikambanana misy eto fa misy ny tena manana finiavana itona fampandrosoana mihitsy eo anivon'ny fiarahamonina amin'ny alalan'izany fampitaizana izany ka dia antso natao amintsika tongava raha te aheno ny vaovao marina tongava raha te hafantatra n'izany hoe fotokevitra hijoroan'ny tiako Madagasikara sy ny vinam-piarahamonina ananany zany sy ny fomba fiasa sy ny adihevitra misy eo anivony zany atoko tiako Madagasikara tarian'ny filoha Ravalomanana izany ary eto amin'ny MBS eto amin'ny miara-manonja ny MBS sy ny Radio Mada 100.8 no andrenesanareo izany tena hoe vaovao marina mahakasika ny atoko tiako Madagasikara fa ny akoatr'izay dia milaza fa tsy fanarahana ny fitsipika mifeny atoko ny akoatr'izay ka dia manantena fa voarainareo izany voarainareo zany afatra izany mba isiny ny tena atao hoe fanajana an'izay fitsipika izay araka ny teniko fa rehefa tsy mety aminareo le fanajana an'le fitsipika iombonana dia ny tsaratsara ny tongotra roa mihitsy no avay ao anatin'izany fikambanana zany fa tsy mody mbola taritaritinao ny ilany dia ny ilany nefa efa mivoaka ary efa fantatra izany fa fantatry ny rehetra zany ary victime zany koa ianareo amin'ny fitondrana araka ny teniko fa misy apahany eo amin'izao fitondram-panjakana sy mpanohana ny fitondrana zao ihany koa nefa miketriketrika daholo ketriketrika maloto izay tsy manaja le zay sotoavina demokratika sy ny fitsipiki ny atoko misy azy tsirairay avy izany ka dia manantena fa ho avy maro ianareo satria voafetra ihany ny toerana raha ohatra ka mihoatra n'izay le efajato fa napetraky ny fitondrana izay tsy maintsy ajaina ao anatin'izany ihany koa ny fanajana ny elanelana sy mba tsy fanajana rehefa petratra napetraka ary ao anatin'izay ihany koa nitondrako fanetanana farany ty satria tsy nataony ny fitondrana izany makasika ny vaksiny manamafy ho atsika eny amboribory tany fahadimy tonga ava manao vaksiny ory fitondram-panjakana ampitomboy nisy antoerana azo ny vahoaka anaovana vaksiny so dia verim-potsiny any ray reo vaksiny fanomezana avy amin'ny Amerikanina sy reo le vondrona rehetra sy ny mpiara-miombonantoka amintsika ohatrany le teo aloha teo ampitomboy izany toerana azo anaovana vaksiny izany ary mba manaova fanetana ny anareo tononoko manokana ianao docteur manitra miantso anao satria fantatro raha nisy ny fotoana ionantsika teny amin'ny plateau anahinao manjery tsy miankina ny ezaka efa ataonao manoloana an'izany ka dia miantso ny tompona andraikitra rehetra ara-panjakana ny ministera ny fahasalamana ampitomboy izany toerana azoana manao vaksiny ary etan'ny vahoaka fa vaksiny efa nomem-potsiny izay hita fa fanefitra tokana aloha hatreto io asakasakanareo zay hinana CVO asakasakanareo zay sotro tambavy fa hatreto aloha dia ny vaksiny ihany no fanefitra tokana hany afatsika miaro tena ao anatin'ny fanajana rehetra fepetra napetraky ny resam-pirenena sy fitondrana afahana misakana ny fiparitahany zany valana retina sy ny ambana efa ataon'ireo le variant delta izay hita fa mahery vaika tokoa ny vokadratsany ka dia zay ny tsy aritra teo namana faniry zay ihany koa no namaranako ny anjara fitenenako eto raha tsy hoe misy ny fanontaniana alohan'ny amaranana tsy misy izy namana faniry ato fa efa diladila lasa ihany kosa ny fotoana dia izay no ametrahako ny veloma mandra-piresaka amintsika rehetra manaraka n'izao fandaran'izao ary mbola manentana antsika ho avy maro boribory tany fahadimy amin'ny alakamisy amin'ny roa ora sasany eny Anjanahary
dia afaka miantso anay ihany koa nareo zay mieritreritra hiditra ho hompikambana na ho mpanohana ihany fotsiny ka dia mirary soa atsika rehetra misaotra tamin'ny fanarahana ny fandaharana sy ny fiarahantsika dia mametraka ny veloma mandrapiresaka sy ny firererotsoa ho atsika rehetra veloma tompoko eny ara dia makasitraka ny solomamoaka ny boribory tamin'ny fahadimitsika raha lamozafombololona raha zafo tsy mialina fetra efa tena voatonoko tsara misy ry satria ndray somary very kely ihany lavalava ny anarany député fa dia voatonoko somatsara ihany le izy député ny boribory tamin'ny fahadimy izy misaotra ny vahintsika ramatoa Andrinena Mahagaga ny namana Rina Arabe Mananjara sy ireo technicienne miara mifandrimbona isan'andro fa mamy fotoana ho antsika ho an'ny rapitso toy izao indray ary dia ny veloma madinidinika ny masina fanompatena moa zany dia ho antsika ho an'ny rapitso mangataka tombonandro avy amin'ilay nahary mbola afaka hitafa aminareo indray ny ekipa ny miara-manonja miaraka amin'ny MBS sy ny radio Matato plasy Tompoko avy